Ceux qui nous suivront entraîneront ce portique. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es très saint, jamais tu es saint. Tu l'as trouvé, tu l'as racheté. Tu l'as chanté, je porte. Tu l'as béni, tu portais son nom. Tu l'as chanté, je porte. Me voir résonne pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu, tu es saint, jamais tu n'es saint. Tu es peuple pris. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu, tu es saint, jamais tu es saint. Tout le peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Jamais tu es saint.
Dieu d'éternité, oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur, saint, 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 Seigneur, la terre est remplie de sa gloire, l'église est remplie de sa gloire, ce monde est rempli de sa gloire, on peut l'acclamer encore une fois, il est saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Eny, masina ny Andriamanitra antsika, masina dia masina izy. Voninahitra ho azy irery ihany. Voninahitra ho azy irery ihany. Mbola faly miarabanareo izay menada amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio asabotsy 9 ny volana Jolay 2024. Ry hava-malalo amin'ny Tompo mandeha aingana ny fotoana miazakazaka ny andro sy ny volana. Narehira isika teo iderantsika an'Andriamanitra, niderantsika azy. Masina Andriamanitra, masina Jesosy. Ry havana raha tsapanao ny fahamasina ny Tompo dia tena sambatra indrindra ianao. Tena sambatra indrindra ianao. Raha matsapa isika ny fahalebiazany, izy no ambony ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Dia i Jesosy izany. Ilay Jesosy velona sy mahery avy any Nazareta. Izy no ambony ny zavatra rehetra izay hitantsika rehetra izao, na ny tsy hitantsika ary, ny any an-danitra, ny ety an-tany, hatrany ambanin'ny tany. Izy no andolehan'ny lohalika rehetra. Ry havana, tsapanao marina ve ny fahalebiazan'Andriamanitra? Ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tsara ny Tompo, masina izy, misy izy, miteny izy, ary tsy misy toa azy. Ry havana, efa eto ny fanahy masina, eny hatramin'ny maraina dia efa nideran'Andriamanitra. Fa nidera azy feno fifaliana isaorana ny Tompo. Tsara ny tompontsika rehefa miditra an-tsehatra izy amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary na misy ara ny olana dia tsapantsika tsara fa eo Jesosy. Izay no mahatonga antsika mibebaka manatona ny Tompo mandrakariva. Ry havana, hiditra amin'ny fibebahana isika dia aorianan'izay raisin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay fandraisana ny fanasany Tompo. Mino ao fa efa niomana ianao raha ohatra anao ka efa vita batisa tamin'ny ranobe ary efa nandrain'i Jesosy zany ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ry havana, oka hiomana isika dia avy eo kosa ny mpanompon'Andriamanitra hitarika anao izy ho anao izay mbola tsy manana an Jesosy. Izany hoe hiteny izy izany raha vonona handray an Jesosy ianao dia afaka ianao malalaka handray ny Tompo ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mba hasambatra anao, mba hasambatra anao. Ry havana, mahatsapa le fahasambarana izay ao amin'i Jesosy dia izay no tianay mizara aminareo foana, ary tsy reraka izahay raha mbola omeny Tompo hery, raha mbola eto ambonin'ny tany. Na dia efa mihamandroso ara ny taona dia Jesosy no manome hery, satria mbola tsy vita ny asanay menada dia mbola eto izahay, mbola mihaona eto isika. Aleloia, mbola mihaona eto isika. Ny antso na ny raha ny Tompo anay dia hiantso ny olona, hanambara amin'ny olona hoe ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ry havana, oka isika hiomana fa ho avy tokoa ny fotoana ary ho tampoka amin'ny rehetra izany. Ry havana, ny teny fibebahana izay nomeny fanahy masina anio dia mahagaga kely ny teny nomeny anio. Andao raisintsika ny ten'Andriamanitra dia misy verse vitsivitsy zany nomeny koa hanamarinany an'izay zany ampahirezany antsika zany mba hibebahantsika. Zavatra tena kely heverintsika fa mety nefa tena fahotana lehibe ratra n'Andriamanitra no ho ambaran'ny fanahy masina eto zany anio ny amin'ny fomba fiainantsika zany eo imason'ny olona. Eo imason'ny olona, ahoana zany ny fitsarantsika, ny fitiavantsika ny olona izany, ilay fitiavana izany. Ry havana, vavaka aloha isika hideran'Andriamanitra. Dia avy eo isika
Zay voandray ny ten'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Asandrato ny vavaka anao, misaora ny iray nanomezany fotoana ho antsika izao. Ivavaka isika tompoko. Ray malala o, ianao lay masina sy mahery. Ianao lay masina ira ny ranay teo sy noenonay teo ray. Manaja anao izahay. Mandoaliko anatrehanao ny nofo rehetra ho ianao ao amin'ny teninao. Ray malala o, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny ambanin'ny tany, dia mandoalika eo anatrehanao. Jesosy io, ianao lay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Ka miantso anao izay Jesosy. Hatreo izao fotoana izao, satria andro fandraisana ny fanasanao anio. Hatreo ny olonao tsiraray averan-tany, mba tena ho masina tokoa andray ny fanasanao. So sanatria ka fitsarana mamay no miandry, zay mandray ny fanasanao Jesosy io, amin'ny fanameloana, amin'ny fahalotoana. Ka okenao tompo ikasika ny tsiraray avy, ampibebaka ny tsiraray avy rehefa avy eo alohany, andrasanay ny fanasanao Jesosy. Tompo malala ho hatreo izay, naiza no misy ny zanakao eran-tany Jesosy, okenao anatrika, hidina eto Jesosy io, ary ho tonga ny amin'ny zanakao tsiraray avy. Jesosy io, mangataka ny fanahy masinao, fanahy masinao, okenao ny tarika ny fotoana rehetra eto, okenao andravarava ny favalo rehetra zay mitady anakana izao asanao izao. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalanay menada, miasa mahery aminay, ary keo amin'ireo zanakao eran-tany fanahy masinao, satria milanao izay. Milanao izay ameno anay. Ka misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ray. Alleluia. Amen. Amen. Ry havanao amin'ny bokin'ny Jaona 4:20 andininy fasivy ka hatramin'ny faha 1:10 no nomeny fanahy masina zany ibebahantsika anio. Mampagaga ilay tantara fohy fa misy verset hafa nomeny tompo avy eo dia io zany no horaisintsika zany. Jaona 4:20 andininy fasivy ka hatramin'ny faha 1:10. Dia hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ny teti-dratsy amonoana ani Lazarosy. Esa ny titra. Dia hoy zany le tantara fohy hovakitsika anaran'i Jesosy tompo hoe betsaka tamin'ny vahoaka jiosy no nahafantatra fa teo Jesosy, ary tonga teo ireo nefa tsy no Jesosy ihany, fa mba ahita ani Lazarosy koa, ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nikendry hahafaty an'i Lazarosy koa ireo lehibe ny mpisorona, satria noho ny aminy no nialany maro tamin'ny jiosy ka ninoany ani Jesosy. Amen. Alleluia. Ry havana zay tantara. Tena fohy fa tena misy zava-dehibe tia ny fanahy masina ananarana antsika ao. Eto zany dia manambara zany ny ten'Andriamanitra hoe tamin'ny fotoana io zany dia betsaka zany tamin'ny vahoaka jiosy no nafantatra fa teo Jesosy, zany hoe Jesosy tonga tamin'io toerana io zany Jesosy. Tamin'ny toerana nisy any Lazarosy, dia nisy ihany koa any Marta sy Maria, satria anabavy nitsina izy roa vavy ireo. Dia betsaka zany tamin'ny jiosy, tamin'ny vahoaka jiosy no nafantatra zany fa teo zany Jesosy, dia tonga zany izy ireo. Ohatrany hoe raha laintsika sara intsaina zany le izy, entsika hoe any ambadika any misy olona ohatran'izao tonga, dia mironan-dao zany ny olona rehetra zany, ny olona marobe. Zay zany no tiany fanahy masina ambara eto. Ireo vahoaka jiosy betsaka tamin'izy ireo no nandeha nakany, satria nafantatra hoe teo Jesosy. Jesosy tonga teo dia ny toean-teny dia hoe ary tonga teo ireo nefa tsy no Jesosy ihany. Ry havana, tsy no Jesosy ihany nahatongavan'ilay olona teo, nefa tokony ho Jesosy irery ihany. Mila mitandrina mafy isika.
Tsy no Jesosy ihany fa mba ahita any Lazarosy koa. I Lazarosy dia ilay natsangany tamin'ny maty, natsangany tompo tamin'ny maty. Ry havana, ny mamay any olona eto dia hitantsika tsara fa eo zany le hoe hijery mirakla, hijery fahagagana. Mila mitandrina mafy isika. Aza maika hijery fahagagana fa ny hamonjena ny fanahinao no jerevolo. Ibebao raha ohatra ka efa ohatr'izay ny ataonao teo aloha, hoe miazakazaka vao mahita mirakla na mahare zavatra miseho dia miazakazaka mandeha makany. Eto ny olona, ny vahoaka zany dia tsy no Jesosy ihany, izany hoe te hitan Jesosy izy ireo, fa ilay mirakla zany, ilay Lazarosy natsanga Jesosy tamin'ny maty, io zany no mamaika ny olona ho jereny olona. Ry havana, mila mitandrina mafy tsika satria be dia be ny mpaminany mpamitaka, be dia be ny pasteur mpamitaka, be dia be ny evangelista mpamitaka, be dia be ny bishop mpamitaka, be dia be ny fiangonana tsy avy amin'ny Jesosy, tsy avy amin'ny Jesosy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eto dia tonga zany ireo vahoaka betsaka ireo mba ahita ny Lazarosy, ahita n'ilay hoe nisehoany fahagagana. Dia noho ny avy eo hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa nikendry hahafaty an'i Lazarosy koa ireo lehibe ny mpisorona, satria noho ny aminy no nialany maro tamin'ny jiosy ka ninoany an' Jesosy. Amen. Zay le izy. Be dia be ny mpankahaly, be dia be ny ampiasain'ny Satana hamono. Eo zany le fialonana. Mila mitandrina tompoko. Eto hoe mpisorona dia ilay olona mpitondra fivavahana mihitsy zany. Raha vao marena eny amin'ny hoe fivavahana hafa, misy izao ny fivavahana hafa, dia indraindray mialona. Ry havana, tokony tsy hialona tahaka zavatra miseho eto. Eto dia ireo mpisorona, ireo olona mpitondra fivavahana teo aloha zany. Satria zatra hoe mieritreritra hoe ao amin'izy ireo no tena misy an'i Jesosy. Izay no zavatra mampalahelo satria ny antony jereo zavatra miseho ny amin'ireo fariseo sy mpisorona ary sadoseo teo aloha. Oka ianao hijery ny tantara anaty baiboly. Maro be ny fiangonana eran-tany toy izany. Ny ao aminay ihany no marina. Ao aminay ihany misy an'i Jesosy. Misy an'i Jesosy marina ve ao? Misy ary tena miady trano am-piangonana mihitsy. Zavatra miseho any amintsika izany. Ry havana, mila mitandrina isika. Oka tsika tsy fikitra amin'ny trano na amin'ny olona na hoe hijery mirakla, fa tena hitady an'i Jesosy aloha ianao. Tsy vao tena hatsiaro fahasambarana ianao. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Fa ny tiany fanahy masina ambara zany dia araka ny teneniko teo hoe ny anankiray dia le hoe tokony isika tsy ho maimay hitady fahagagana, satria tsy ny fahagagana no zava-dehibe. Mibeba tompoko raha atao anatin'izany ianao. Eo ihany koa ny amin'ny hoe tsy tena i Jesosy, te hijery an'i Jesosy izy ireo, fa ny mamaika an'izy ireo dia hijery any Lazarosy, hoe ilay natsanga Jesosy tamin'ny maty. Ry havana, mila mitandrina mafy isika. Dia ireo mpisorona zany, lehibe ny mpisorona, anisany ilay nitady hamono any tady hamono any Lazarosy zany. Satria fialonana ary koa te hanimba mihitsy zany ny amin'ny asan' Jesosy. Zany hoe tsy mino. Ry havana, mila isika mitandrina. Ireo vahoaka betsaka izay nanaraka an' Jesosy, satria nisy nino an' Jesosy, ireo jiosy zany nisy jiosy zany taraka ten'Andriamanitra hoe maro tamin'ny jiosy, azafady heveriko kely mihitsy hoe satria noho ny aminy no nialany maro tamin'ny jiosy ka ninoany any Jesosy. Ry havana, noho ny avy amin'ny Lazarosy dia maro no niala tao amin'ny jiosy nanaraka an' Jesosy zany.
Ry havana, rehefa manaraka an' Jesosy ny olona anankiray dia tokony tsy halonana, tokony tsy mialina amin'ilay olona, fa tokony mandinika tena hoe ay, tena an' Jesosy marina ve iny? Nahita ny tompo marina ve izy? Andeha aho mba hitady an' Jesosy koa. Na hoe tsy hanaraka an'ilay olona ary ianao, fa ianao mihitsy no hitady ny tompo, ianao manokana dia ampahafantarin'ny tompo anao hoe marina ity na diso ity. Ry havana, ny tompony miandry antsika fa isika no mandà. Eto izany dia manambara koa hoe mila mitandrina ny amin'ny fialonana. Izay ilay anankiray mila hibebahana. Ny amin'ny fialonana dia tsy eken'ny tompo izany, dia mila mitandrina mafy ny amin'izay. Raisintsika ny verse ao amin'ny Matthieu 5:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Eto izany dia mitovy amikoa ny amin'ny olona mialona. Rehefa mialona ny olona anankiray dia mivadika zavatra hafa mihitsy ilay toetra. Matthieu 5:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Hoy ny teny tompo aho vakiako amin'ny anarany. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Ary na zovy na zovy no ilaza amin'ny rahalainy hoe tsy misaina ianao dia mendrika ho eloina eo amin'ny sinedriona. Ary na zovy na zovy no hiteny hoe adala iala dia mendrika ho ao amin'ny afo be. Amen. Ry havana, ireo mpisorona, ireo lehibe ny mpisorona nitady hamono any Lazarosy. Eto Jesosy atao boky Matthieu dia niteny Jesosy ato fa hoe aza mamono olona. Zay ny any amin'ny 10. Eto verse nataony tompo eto ny verse Exodosy 20:13. Dia eo ambany Jesosy efa tonga zany no miteny eto miteny zany ny tompo amin'ny Exodosy miteny hoe aza mamono olona, fa ao amin'ny azafady aza mamono olona dia ny hoe ary izay mamono olona dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Izany tamin'ny bokin'ny Exodosy. Fa noho efa tonga Jesosy dia hoy Jesosy, ino tsara ny teny tompo hoy Jesosy satria teny nito. Hoy Jesosy hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy na rahavaviny koa zany satria eo koa tsika vehivavy dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Ary na zovy no ilaza amin'ny rahalainy hoe tsy misaina ianao dia mendrika ho eloina eo amin'ny sinedriona. Ary na zovy no hiteny hoe adala iala dia mendrika ho ao amin'ny afo be. Amen. Ry havana, ny fitenenana fotsiny amin'ny mpiray-tam-po amintsika na ny namantsika izany na hoe rahavavintsika na iza na iza io hoe adala ianao. Adala ianao. Mazava tsara ten'Andriamanitra eto adala ianao dia mendrika ho ao amin'ny afo be. Ry havana mibeba tompo. Io vavantsika io, io lelantsika io tamin'ny fahazazana isika rehetra raha ohatra efa lehibe ianao ato dia tena mpiady amin'ny mpiray-tam-po raha misy mpiray-tam-po moa ianao. Ary zay le hoe olombelona. Raha ohatra ka miteny za tsy manana mpiray-tam-po, efa nifamaly tamin'olona ihany ianao satria izay tsika olombelona nofo, efa tezitra ihany. Eto ny tompo dia miteny fa mendrika ho any amin'ny afo be. Ry havana, zao tsika izao dia sain'ny fanamasina mibebaka momba ny amin'ny toetrantsika. So dia na amin'ny taonantsika izao tsika mbola mahasaby teny adala mihitsy ianao ity na izay ara, dia efa miteny fanamasina fa afo be no miandry tompoko, afo be no miandry. Jesosy dia tsy misangisangy amintsika zanak'olombelona fa izay afafintsika no hojinjaintsika. Ry havana, ohatsika hitandrina ny zavatra avoakan'ny vavantsika. Eto ny ten'Andriamanitra dia niteny koa Jesosy eo ery amin'ny voalohany ery 2:20 hoe
fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra fotsiny izany, tezitra fotsiny amin'ny rahalainy, zany hoe amin'ny rahavavy koa zany io dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ry havana, zava-doza izany, zava-doza izany. Ry havana, tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy isika raha sanatria ka manana fahatezerana amin'ny olona nefa ny tsy mibebaka. Raha ohatra miteniteny foana amin'ny olona ka raha ohatra ka tsy mibebaka na mangataka fonana amin'ny olona dia tsy ho tafavoaka isika. Ry havana, eto mahatsapa satria be dia be le verset nomeny fanahy masina ahy tsy ho vitan'io avokoa fa apetrako amin'ny fanahy masina izay tiany atao zany anaovako an'io tenin'Andriamanitra satria bebe le verset ato fa mbola indray mantsy mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo fa aleo atao fohy satria izy no mibaiko fanahy masina no mibaiko eto satria zany zavatra tsapako eto. Aleo atao fohy miditra tsara anatin'ny saintsika le izy toy izay ho raisina daholo nefa ny tsy miconcentre isika satria am'izay tsika afaka mibebaka tsara. Mibebaka tsara. Ny tenin'Andriamanitra zany dia manambara hoe ireo olona lehibe ny mpisorona dia nitady hamono ny Lazarosy satria noho ny avy aminy Lazarosy izay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty no maro ny vahoaka jiosy no niala nifindra zany nanaraka an'i Jesosy. Fialonana. Mila mibebaka amin'ny fialonana tompoko. Mila mibebaka amin'ny fialonana. Eo ihany koa zareo dia maika zany ny olona ahita an Jesosy fa ny tena mamaika an'izy ireo dia tena ahitany Lazarosy le mirakla. Mila mibebaka isika ny amin'izay koa. Aza miazakazaka visy havanana mitady mirakla. Tsy ho tonga amintsika mihitsy ny mirakla raha tsy efa manantona Jesosy isika. Izay mihitsy tompoko. Raha tsy efa tena manolotra tena antsika ho an Jesosy tika dia tsy ho tonga amintsika ny mirakla. Tsisy mazy eo, tsisy mirakla tonga ho azy eo raha tsy isika ny tenantsika no manantona ny tompo eto Jesosy itia Jesosy itia. Ameko anao ny tenako manontolo fa na hivavaka aiza ianao na aiza ianao na andeha hitety ny fiangonana na aiza ianao na andeha eran-tany ianao na ho aiza ianao ka raha tsy ianao mihitsy no mandray décision manapa-kevitra anio na amin'ny andro anapahanao hevitra Jesosy tena manetry tena eo anatrehanao ahako Jesosy fa tena tsy ny olombelona no mahavita fa ianao Jesosy. Zay Jesosy vao anatsotra ny tanany to. Zay. Tsisy azontsika atao ankoatran'izay. Tsy afaka hiezaka amin'ny tenantsika isika hoe fitaiko rery ity tsy havita isika. Na hoe le pasteur ohatran'izao iny metimety nen'iny fa andeha hojereko indray iny. Ry havana, ho vizaka ianao. Ho vizaka ianao tompoko. Aza mitady olona fa mitadiavan'i Jesosy. Aza miazakazaka mitady mirakla fa mitadiavan'i Jesosy. Ry havana, aza mialona fa mitadiavan'i Jesosy. Aza manenjika ny hafa fa mitadiavan'i Jesosy. Fa araka ny tenin'Andriamanitra eto ao am-boky Matthieu ndraisintsika teo dia mazava tsara fa na dia tezitra ara isika dia mendrika hoy Jesosy ho elohina amin'ny fitsarana. Amin'ny fitsarana. Ry havana, ho avy anie fitsaran'Andriamanitra. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy maintsy ho tonga izany. Ary manaraka an'izay, ary raha ohatra ka manao tsika amin'ny namantsika na mipiraitam-po amintsika na iza na namanao na mpiara-miasa aminao iza io hoe iala, hoe adala ialahy na adala ianao. Le hoe adala fa nivaivana olona izany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto dia mendrika ho ao amin'ny afobe. Afobe. Ry havana, firifiriny ny ray aman-dreny, ny renina ny ray na mpirai-tam-po miteny hoe tsisy saina ianao, zaza maditra ianao,
aza tsy saina ianao ry havana, mibebay ianao raha anisa nanao an'izany, mibebay ianao tompoko, satria hoe tsy saina de ohatrany hoe olona dala ihany zany, olona very saina ihany. Mabebaka antsika ny tompo anio mba tsy ho very any amin'ny afobe ny fanahintsika. Ry havana hibebaka isika, rehefa vita ny fibebahantsika dia androaka devoly isika, de ho raisin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ry havana hoe teo amin'ny tompo ny tenanao, azafady, satria ny tompo ihany no afaka anantona antsika, anatrika antsika hoe teo aminy momba anao. Oka isika hibebaka marina tokoa ny amin'ny fomba ampiainantsika, ny amin'ny te ahita mirakla, ny amin'ny tsy matoky ny tompo fa miazakazaka etsy sy eroa. Ry havana, mba minoa mitadiavan'i Jesosy ary oko tsika anaja ny olona, anaja ny olona satria na dia kely ara, na dia kely ara dia an' Jesosy izany. Ry havana, ao amin'ny toby anie ka misy ankizy anie aho, ary za efa miteny mihitsy ao amin'ny toby, miteny amin'izy ireo ao amin'ny toby ahako hoe mila ajaina koa ireo ankizy ireo, satria rehefa miteny amin'ny alalan'izy ireo Jesosy dia ohatran'ny olona lehibe any valopolo taona ireo ankizy ireo, satria ny tompo no mandray ny contrôle, dia tsy takatra ho heverina mihitsy ny fiteniny rehefa ohatra ka ny tompo no miteny amin'ny alalany. Tokony manaja ny olona rehetra isika, fa tsy hoe ankizy de ivaivaina, mitandrema tompo, mitandrema tompo, ary tsy azo atao ny mikapokapoka ankizy, tsy azo atao, tsy azo atao ny mikapoka ny zanakanao. Oka ny tanànao ho an' Jesosy. Ahoana moa no ivavahanao andehananao any am-piangonana nefa anao avy nidaroka zanakanao? Ho faly ve Jesosy amin'izany? Ho faly ve ny tompo aminao? Misy ny mpitondra fivavahana de mikapoka ny zanany. Tsy ankasitrahan'ny tompo izany. Andro ny fibebahana zao tompo, fidirana am' Jesosy, ka andao tsika hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Andohalika isika tompo zay afaka mandohalika, fa raha tsy salama ianao, marary ny tongotranao fa tsy ny vatanao akory, marary ny lohalikanao tsy afaka mandohalika de zay anao vao tsy mandohalika. Fa raha ohatra hoe marary an-doha na ny tenanao no marary de mandao lefa tompo, satria Jesosy mahita anao, mahita anao ny tompo, ary tsy ho faly izy raha fanta fa mahay mandohalika ianao, afaka mandohalika ianao fa nefa anao tsy andohalika. Ry havana, mitandrema fa satana anao tsy mety mandohalika. Rehefa mandroaka devoly izahay, de rehefa mibaiko an'ilay fanahy ao anatin'ilay olona hoe mandao leva, indraindray sarotra vao mandohalika satana, sarotra satria satana no ao anatin'ilay olona, ka aza mba manaiky hoentin'ny devoly tompo, fa mandao leva anatrehan'i Jesosy, mandao leva, mafy mihitsy mahazo an'ilay losifera na satana ao anatiny vao mandohalika le olona, tena hoe ampanetrena mihitsy ela vao mandohalika le olona, ka mandao leva tompoko ho an' Jesosy izany fa tsy ho an'olombelona. Amen. Ataontsika hibebaka tompo. Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, mandohalika Jesosy eo anatrehanao, eo anatrehan'ny seza fiandriananao Jesosy, satria anao no maniraka Jesosy, andolehan'ny lohalika rehetra, araka ny teninao Jesosy, ny lohalika rehetra mandohalika any aty an-tany, na ny any an-danitra, na ny ambany tany. Jesosy io, mandohalika izay Jesosy, miantso ny anaranao, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelana avy aminao Jesosy, satria tsy mendrika izay. Jesosy tompo, zinona moa izay Jesosy, nefa nofidiana ho isan'ny zanakao Jesosy. Mamelana anay Jesosy io, tonga taminay ny teninao anio ny amin'ny Lazarosy, ilay natsanganao tamin'ny maty Jesosy. Tompo, tonga ireo vahoaka hijery anao ihany, fa ny mamaika ny sasany Jesosy dia hijery ilay fahagaganao iny, Lazarosy nitsangana tamin'ny maty.
indrisy Jesosy ivaivain'ny olona ianao. Tsy tsapan'ny olona Jesosy eo, fa be no miandry anay zanak'olombelona raha maika izay ijery fahagagana. Ka mibebaka aminao zay Jesosy malala olo. Mamindra fo aminay tsiraray averan-tany Jesosy eo. Ny amin'ny fisainanay, ny amin'ny toetranay Jesosy. Maika ijery zavatra foana Jesosy, fa tsy maika ijery anao. Mifona Jesosy. Mamindra fo Jesosy eo amin'ny taninao. Mifona Tompo, mamela zay mibebaka aminao Jesosy. Mamela Jesosy am'izay mibebaka aminao Jesosy am'izao ora sy fotoana izao. Mamela Jesosy. Satria miantso anay ianao Jesosy. Miantso anay zanakao eran-tany ianao Jesosy. Satria aketsany fotoana Tompo. Jesosy io. Teo koa Jesosy ireo lehibe ny mpisorona. Izay tonga Jesosy. Mitady hamono Jesosy io. Mitady hamono a Lazarosy. Satria maro ny anaraka anao Jesosy, nino anao satria anao fagagana ianao. Jesosy io. Mifona Jesosy amin'ny fialonana. Ny fialonana Jesosy io. Amin'ny toetra ratsy ny zanak'olombelona Jesosy. Mibebaka aminao. Mibebaka aminao Jesosy. Ny amin'ny fanenjehana, ny amin'ny toetra ratsy rehetra Jesosy io. Mifona Jesosy. Mifona Tompo satria tsy mendrika izahay. Tompo. Mamela anay Jesosy io. Satria Jesosy io. Zava-pony izahay. Mifona Tompo. Ny amin'ny faniriana hitovy amin'ny hafa. Mifona Jesosy io. Mifona aminao izay tsiraray averan-tany Jesosy. Mibebaka izay Jesosy malala io. Satria izay sambatan'olona dia tsiraray avy. Tsy afaka mitovy amin'ny iza na iza Jesosy izay. Satria Tompo, ianao dia nanamboatra anay, nifidy anay tsiraray avy. Nanamboatra anay ianao Jesosy io, araky ny nitiavanao anay iray malala. Ka tsy misy dobla, tsy misy dobla, fa tsiraray avy zay zanakao. Zay olombelona noforon'ny tananao ray. Ka mifona ray. Ny iranay teo Jesosy dia masina ianao. Masina ianao. Ary tsy tiloto ianao ray. Tsy tiloto ianao. Ka mibebaka aminao izay am'izao andro anio izao. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamela anay Jesosy. Tompo. Mifona koa Jesosy ho an'ireo olona zay miazakazaka amin'ny fiangonana isan-karazany. Any amin'ny doany, any amin'ny toerana tokony tsy fale Jesosy, mifona ho an'izy ireny a Jesosy. Tompo. Satria Tompo maro ny jamba, maro ny reraka, dia mananao foana Jesosy. Tompo raha mibebaka aminao izy ireny dia mamindra fo aminy. Mamindra fo aminy Jesosy io. Raha mibebaka aminao izy ireny. Jesosy malala io. Mangataka ny famindram-ponao. Mangataka ny hery avy aminao. Satria ianao ihany no tompony hery rehetra. Ianao ihany no tompony izao rehetra izao. Mifona Jesosy. Amin'ny tsy fahatanteranay, amin'ny tsy fahamendrena Jesosy mifona izay. Jesosy io. Mifona koa izay Tompo. Ny amin'ny teninao, ny amin'ilay hoe aza mamono olona. Tompo malala io. Ianao miteny Jesosy io. Fa na dia tezitra izay, dia ho tsaray. Ho tsarainao amin'ny sinedriona Jesosy io. Zava-doza Tompo. Raha tezitra amin'ny rahalanay, tezitra amin'ny rahavavinay, tezitra amin'ny piraita-po aminay, tezitra amin'ny olona fantatray Jesosy. Na ny ankonanay ary. Dia mendrika ho tsarainay izay ho ianao Jesosy. Ka mangataka fifonana aminao zay Jesosy. Mangataka fifonana Tompo. Ny vavanay Jesosy io. Diovy ny vavanay Jesosy. Satria Tompo, avy ao anatin'ny fonay, no ivahan'ny teny tsy mendrika indraindray. Ny fatezerana. Eo koa Jesosy io. Ny teninao tonga taminay anio. Raha miteny hoe adala iala. Na iadala ianao. Tompo malala io. Dia afo be. Hoy ny teninao no miandry anay. Ka mibebaka izay Jesosy. Mibebaka izay Jesosy, mifona aminao Jesosy io.
satria maro tamin'ny vavanay Jesosy. Hatramin'ny fahazazanay Jesosy eo dia miteny hoe adala mihitsy ianao ty na hoe tsisy saina ianao. Mifona Jesosy eo ny amin'ny vavanay miteniteny ratsy Jesosy, satria ratsy anatrehanao izany. Ratsy eo anatrehanao izany Jesosy satria afo be no miandry ho ianao. Afo be no miandry ho ianao Jesosy eo ka mamindra fo aminay. Mamindra fo amin'izay mibebaka aminao Jesosy eo satria tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Jesosy eo. Ary na dia nilainga ara-tompo dia efa mahavery anay izany raha tsy bebanay. Mifona Jesosy eo mamindra fo aminay. Tompo malala ho any amin'ny iza moa izay raha tsy ho any aminao. Ho any amin'ny iza moa izay raha tsy ho any aminao Jesosy eo. Enao no Andriamanitray, Yeshua. Yeshua Masia. Enao rery ihany no Andriamanitray. Ianao ilay tonga tety. Ianao ilay tonga tety nanavitra anay. Ilay nanafaka anay, namonjy anay, nikarakara anay. Enao zany Jesosy. Ianao ilay masina sy mahery. Ianao ilay tompony tompo mpanjakany mpanjaka. Jesosy. Voky ianao mindra fo amin'izay mibebaka aminao tsiraray avy. Mamela anay tompo. Amasino izay, amboary izay Jesosy. Satria tsy mendrika. Tsy mendrika Jesosy. Tompo malala ho. Mandidy anay ianao androaka ny devoly ny asany maizina. Mba afaka anay Jesosy amin'ny toetra ratsinay rehetra. Ka hitsangana izay Jesosy. Hitsangana izay tompo androaka ny devoly ny asany maizina rehetra Jesosy io. Ka mangataka aminao tompo. Oka ianao nadio anay amin'ny ranao Jesosy. Manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotray. Diovy Jesosy amin'ny ranao Jesosy izahay. Lohanay ka hatramin'ny tongotray Jesosy. Ka mianaranao Jesosy varazeta no hitsangananay androany ny asany maizina rehetra. Ka mianaranao Jesosy no andindinay sy androany ny asa maty satana rehetra. Ny asa maty Lucifer rehetra dia didinana raha Jesosy rehetra potehana amin'ny raha Jesosy. Ferana davaka ny ianareo, mianareo ny asa maty satana, miana, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, ferana davaka ny ianareo na raha Jesosy ka Nazareta, mianareo, didinana raha Jesosy, miala ny devolo Lucifer, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy. Potehana amin'ny Jesosy verana davaka ny ianareo, entinareo, miala ny devolo satana rehetra, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, verana davaka ny ianareo na raha Jesosy ka Nazareta, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny Jesosy, miala ny devolo piteniteny foana, ny amin'ny vava-panompanopa rehetra, miala ny devolo ny iopa rehetra, dia torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy. Tena amin'ny raha Jesosy, verana davaka ny miala ny fitenena ratsy amin'ny vava, devolo ny teny ratsy, ongotana, miala vavanay izany, miala devolo ny teny ratsy, ongotana vavanay izany, dia atsipina davaka ny torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, raha Jesosy anaty vavanay, raha Jesosy miditra vavanay, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, miala ny asany maizina rehetra, miala zany ny devolo ny teniteny foana, ny manompa olona miteny hoe olona daladala, dia torana amin'ny raha Jesosy ny asany devoly vavanay, torana amin'ny raha Jesosy ny afisana ratsy dia potehana amin'ny raha Jesosy, miala ny devoly ny afisana ratsy, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, verana davaka ny ianareo, miala ny fijery ratsy rehetra, miala ny devoly ny amin'ny maso jejo, ny amin'ny maso miavinavina, miala ny devoly ny avinavina rehetra zany, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, verana davaka ny ianareo na raha Jesosy ka Nazareta, potehana amin'ny raha Jesosy, miala devolo fialonana rehetra, miala devolo fialonana rehetra, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, verana davaka ny ianareo na raha Jesosy ka Nazareta, miala devolo fankalana rehetra, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, potehana amin'ny raha Jesosy, davaka ny ianareo plasinareo, miala amin'ny tokantrano, tsy petapetaka amin'ny ny asa maiza zeroana eto fa potehana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, miala reo devolo tsy fakatiavana rehetra, dia torana amin'ny raha Jesosy, miala davaka ny lo plasinareo, miala devolo fanenjehana rehetra, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, miala devolo fanenjehana, torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, davaka ny lo plasinareo, faresinareo, torana amin'ny raha Jesosy, mianareo devolo mandravana san'Andriamanitra dia tsy ambinina fa torana amin'ny raha Jesosy, torana amin'ny raha Jesosy, davaka ny mialareo tsy ambinareo, torana amin'ny raha Jesosy, miala devolo Lucifer, miala torana amin'ny raha Jesosy,
Izay mandravaka Andriamanitra dia tena amin'Rano Jesosy. Davaka ny eny ny placenareo. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala reo. Miala devolon'ny Jezebela rehetra. Miala zay manafinafika regny devolon'ny Jezebela. Na ny ranomanitra zany, ninina zany, na ny menaka zany, na ninina fitaovana, na amin'ny lamba io, na amin'inona io. Tsy ambinareo. Miala zay mipetapetaka taminay, mipetapetaka tamin'ny tokantranoko, mipetapetaka tamin'ny asan'Andriamanitra dia torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Vera davaka ny eny devolon'ny Jezebela tsy ambinina rehefa resy. Torana amin'Rano Jesosy. Fais de cet esprit, fais de cet esprit, fais de cet esprit, fais de cet esprit. Vera davaka ny eny miala tsy ambinareo miala. Miala ny devolon'ny sampy rehetra. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Miala zay sampy tsotsoka tokantranoko ato. Miala reo. Miala tsy ambinareo. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala ambony ka hatrany ambany. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Vera davaka ny eny miala tsy ambinina. Miala amin'ny ankohonako ny asan'ny maizina rehetra. Tena amin'Rano Jesosy. Miala Andriamanitra. Tena amin'Rano Jesosy. Miala zany tsy ambina rehefa resy. Miala devolon'ny dragona fitoloha. Resy na sabatry ny tompo. Tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo. Tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo. Miala devolon'ny dragona fitoloha. Tena amin'ny sabatry ny tompo. Tena amin'ny sabatry ny tompo. Tena amin'ny sabatry ny tompo. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Fais de cet esprit. Fais de cet esprit. Fais de cet esprit vera davaka ny eny manatsavareta. Miala reo. Tsy ambina reo. Miala devolon'ny mpamosavy zay manafinafika. Asan'Andriamanitra. Na any amin'ny tompo zany. Na amin'ny tokantranay zany. Na ny asan'Andriamanitra. Miala. Miala, miala, miala amin'Rano Jesosy av Nazareta. Miala amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala devolon'ny mpamosavy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Tsy ambina rehefa resina reo. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Fa resina reo. Torana amin'Rano Jesosy. Miala devolon'ny onjina zay rehefan'olona rehetra. Miala devolon'ny onjina rehefan'olona rehetra dia tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena amin'Rano Jesosy. Tena zany miala ny ankonako, miala amin'ny tokantrano, miala tsy ambinareo. Miala ny devoly aliko ny fahafatesana. Miala devoly aliko fahafatesana. Miala, 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 miala. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala amin'ny ankonako. Miala ny asan'Andriamanitra. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala rehefa resinareo. Efa resy. Miala ferana davaka ny eny devoly aliko fahafatesana. Ferana davaka ny eny devoly aliko fahafatesana. Efa resy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala reo. Miala ny devoly ny accident rehetra. Miala devoly ny accident eny amin'ny rivotra eny. Eny amin'ny rivotra eny. Eny amin'ny rivotra eny. Zay manafinafika eny dia torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Tsy ambina rehefa resy. Torana amin'Rano Jesosy. Fais de cet esprit. 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 Fa resinareo. Efa resinareo. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Davaka ny elo placenareo. Davaka ny elo placenareo. Miala nareo menarana ela. Miala devoly menarana ela. Efa resy. Miala amin'Rano Jesosy Nazareta. Miala devoly menarana ela. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala nareo tsy manafinafy nefa. Torana amin'Rano Jesosy. Miala devoly menarana ela. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Miala amin'ny ankonako. Miala tokantranoko. Miala amin'ny tenako. Torana amin'Rano Jesosy. Torana Jesosy. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Torana amin'Rano Jesosy. Torana Jesosy. Miala amin'ny écran. Torana amin'Rano Jesosy. Miala nareo. Miala. Torana amin'Rano Jesosy. Devoly menarana ela. Efa resy nareo. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Miala amin'Rano Jesosy av Nazareta. Pitena amin'Rano Jesosy. Pitena amin'Rano Jesosy. Efa resy. Ferana davaka ny elo. Ferana davaka ny elo menarana ela. Efa resy. Torana amin'Rano Jesosy. Tsy ambina nareo. Efa resy. Davaka ny elo placenareo. Davaka ny elo placenareo. Miala ny devoly rehetra mandringana. Miala ny devoly rehetra mandringana. Ny aretina rehetra zay entin'ny Satana. Etina zay entin'ny maizina travany dia torana amin'Rano Jesosy. Tsy ambina. Miala anatinay. Torana amin'Rano Jesosy. Miala anatinay. Torana amin'Rano Jesosy. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny tenako. Torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala zany rehetra mandringana dia tsy ambina nareo fa Rano Jesosy sotroinay. 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 Mandoro ny devoly rehetra dia raha tenanay amin'ny rehetra mandringana. Torana amin'Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroinay. Rano Jesosy sotroiny Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy ho an'ny ankonako. Rano Jesosy ho an'ny asan'Andriamanitra. Rano Jesosy ho an'ny ankonako. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy mandrafitra anay. Rano Jesosy mandrafitra anay. Sotranao Jesosy. Sotranao Jesosy. Miala ny samatin'ny Lucifera. Devoly zay mirohana teo. Ferana davaka ny Lucifera. Tsy mikasikasika ny ankonako. Tsy mikasikasika ny tokantrano. Miala zany. Fa torana amin'Rano Jesosy. Torana amin'Rano Jesosy. Miala devoly Beelzebuba. Torana amin'Rano Jesosy. Miala amin'ny ankonako. Tsy ambinina nareo. Tsy ambinina nareo fa sabatry ny tompo mandravarava nareo. Miala devoly Beelzebuba. Ferana davaka ny elo.
tena davakiny tena amin'Andro Jesosy tena amin'Andro Jesosy tena miala nareo miasany maizatra te davakiny pastor maratsy miala de folo vaziva miala de folo vaziva torana amin'Andro Jesosy torana amin'Andro Jesosy torana Jesosy miala tena amin'Andro Jesosy miala miakonao miala miasan'Andriamanitra miala am'tokantrano torana amin'Andro Jesosy entinareo feu de Saint-Esprit 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 miala rehefa raisareo miala ny devoly miala ny devoly kalan'oro torana amin'Andro Jesosy miala devoly kalan'oro torana amin'Andro Jesosy miala devoly kalan'oro torana amin'Andro Jesosy miala rehefa resy torana amin'Andro Jesosy feu de Saint-Esprit feu de Saint-Esprit feu de Saint-Esprit feu de Saint-Esprit faresareo torana amin'Andro Jesosy torana amin'Andro Jesosy efa resinareo pitena amin'Andro Jesosy pitena amin'Andro Jesosy alleluia alleluia miala ny devoly masiky satana oky anao anao pôzy amin'ny tenanao manomboka eo amin'ny tarehanao ohatra manala vesta ianao manomboka amin'ny tarehanao ohatra manala vesta ianao alao ny masiky satana zay amin'ny tarehanao sokafana roahana zany soahana amin'ny tananao satria zavatra manaloka io zay le asany maizina satria fanampahafantariny tompo zavatra oky anao pôzy amin'ny tananao alao zany masiky satana alao ny vesta satana zay mandrakodrakotanao tokony alana tanteraka mihitsy zay zavatra zay dia fatotra amin'Andro Jesosy dia atsipana davakiny hely oka ataontsika zay miala ny masikaratsy satana ongotako amin'ny anaran'i efa Nazareta miala nareo ongotako miala amin'ny vatako ny vesta satana miala amin'ny lohako ny kasetra satana ongotana amin'Andro Jesosy miala amin'ny vata tena mba afatotra amin'Andro Jesosy dia atsipana davakiny hely afatotra amin'Andro Jesosy dia atsipana davakiny hely miala amin'ny satana miala ambony ka hatrany ambany ongotana amin'Andro Jesosy atsipana davakiny hely afatotra amin'Andro Jesosy dia atsipana davakiny tsy manakety mafanaka miala nareo tsy mipetapetaka an-damosy tsy mipetapetaka amin'ny tena miala amin'ny ankora miala avade manjanako ongotana amin'Andro Jesosy 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 dia atsipana davakiny afaka sareo na Jesosy Nazareta arona sotranao Jesosy oky anao tompo andravarava tsy androka ny asany maizina zay miarokaloka tokantrano tato zay miarokaloka tato anay tao dia miala nareo tena amin'Andro Jesosy tena amin'Andro Jesosy entinareo satana any amin'ny helo ny plasinareo tsitsy plasinareo aty any amin'ny helo ny plasinareo sotranao Jesosy oka ny rahanao tompo no andrakotra ny ankonako andrakotra ny tsiraray avy andrakotra ny asanao andrakotra zanakao eran-tany Jesosy oka ny rahanao tompo andrakotra ny tsiraray avy ataony raha Jesosy andrakotra anao sy andrakotra ny tokantranonao mangatahany Jesosy anao andrakotra anao ny rahan'i Jesosy rahanao tompo io angatanay Jesosy io atsanganay tananay Jesosy mangataka ny rahanao Jesosy arakofo ny rahanao izay arakofo ny rahanao zay Jesosy malala o zay tsiraray avy ny tenanay ny ankonanay rakofo ny rahanao Jesosy rakofo ny rahanao Jesosy rakofo ny rahanao Jesosy fandrahanao tompony sotronay rahanao sy andrakotra ny ankonanay rahanao Jesosy io mandrakotra ny rindrinay efatra Jesosy taka tamin'ny androny io zanak'Israely tompo ny rahanao Jesosy no eotiny baravarana Jesosy eo eotiny baravarana Jesosy eo amin'ny tranonay rindrina efatra Jesosy ambokatra ny ambany hafanananay amin'ny fiaranay amin'ny tenanay aminay tsiraray Jesosy ianao tompo no vesta lovanay raisy Jesosy ho vesta ny tenanao raisy izy araka ny teny hoe tafio Jesosy Kristy tafio izy tafio Jesosy Kristy mba tsy tanteraka ny filana tafio Jesosy Kristy raisy Jesosy raisy izy ho amin'ny vatanao tompo oky anao tompo mitafy anao a Jesosy mitafy anao a Jesosy mitafy anao a Jesosy eo mitafy anao koa Jesosy ny ankonako tompo malala raisika anao Jesosy andrakotray ka misaotra Jesosy ity aho tompo ity aho tompo oky anao andrakotray misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy alleluia 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 rakofo ny rahanao izay ny tranonay tsiraray avy Jesosy ambely izay oka ny anjelinao hiambina anay tsiraray avy hiambina ny tokantranonay tsiraray avy hiambina anay am'izay andelanay Jesosy oka hiara-dalana aminay foana ny anjelinao Jesosy ary anao koa tompo hiara-dalana aminay foana misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy angataka ny fanahy masina isika hiverinandroany ka isika angataka ny fanahy masina angataka ny fanahy masina isika angatao ny fanahy masina iray hidina aminao fanahy masina o misaotra anao satria ianao no miasa ianao no mampivavaka ianao no mampiteny ianao no mandroaka ny ratsy rehetra izay nanafika anay ianao re ihany fanahy masina no malala zay tokony ambaranay raha izay dia zava-poana fa ianao no miteny ianao no miasa ka tsisy ny asakana fanahy masina o mangataka izay io mangataka anao fanahy masina amenao na indray am'izao andro asabotsy alina izao
feno ianao zay fanay masina o mba ahery Jesosy io. Hoy ianao fa niteninao Jesosy fa ianao angataka amin'ny ray mpananatra de fanay ny famarinana tari-dalananay. Ka indreto zay Jesosy malala o, mangataka aminao Jesosy malala o. Okenao, ameno indray anay tsiray averan-tany zanakao. Ameno anay ny fanay ny famarinana de ny fanainao zany Jesosy. Satria Tompo, ianao lay lalana sy famarinana ary fiainana. Ianao irery izany. Ary lay fanay masina de ianao ihany Andriamanitra. Ka mangataka aminao zay ray io. Mangataka ray malala o. Fenoy ianao indray zay zanakanao. Fenoy ianao zay tsiraray averan-tany ray malala o. Mangataka ny fanainao. Mangataka ny fanainao. Hoy ianao Jesosy io. Ataovy tahaka ny efa nahazo ianareo. Tompo fenoy ianao izay. Misaotra anao Jesosy satria mameno anay ianao. Misaotra anao Jesosy satria tianao izay. Satria Tompo, zay tsy mahay mitia fa anao nitia anay voalohany. Anao nitia anay ray malala o. Raha izay de zava-pona izay. Zava-pona izay ray malala o. Fa anao nitia anay. Zay vao nahay nitia izay. Ka fenoanao zay fanay masinao. Ampahery izay tafio ny herinao izay. Tafio ny herinao izay. Araka ny tenao eto zareo efa tia de tia hatramin'ny farany. Misaotra ray. Misaotra ray. Misaotra Jesosy io. Eny. Tiako ianao Jesosy. Ambarao amin'ny Tompo raha tena tian'ny Tompo marina ianao. Amin'ny fona manontolo, amin'ny fananao manontolo. Tiako ianao Jesosy. Manoko ianao Jesosy. Ianao no fiainako. Ianao no fiainako Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavanao ahy. Ny fiarovanao anay. Fitantananao anay. Fanavaozanao. Misaotra ray. Misaotra ray. Ny voninahitra ho anao. Ny dera ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra ny Tompo lehibe tsika. De omeko ny zokerika ny toyany voninahitra ho an Jesosy. Tonga de efa mametraka veloma ao aminareo a Tompoko a. De zokerika no mandray ny toyany. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Ny amin'ny fotoana efa natomboky Mama Felicia dia mamerina ny fiarabananareo zany ako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inkendeha ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Jesosy Kristy ny firaisana amin'ny fanahy masina izay efa natsotsika teo dia misaotra ny tompontsika. Araka ny teny izay efa nambara teo dia tsy hitady olona tsika. Tsy hitady olona hoe raha misy zany, raha ohatra zany manomboka manaraka izao ianao raha androany ianao vao nanaraka izao fiaraha-mivavaka hoe ho avy Jesosy en direct mivantana amin'ny YouTube dia tsy anisan'ilay hoe misy an'izany ho avy Jesosy zany hony ao miaraka amin'izany Mama Felicia zany hony dia misy an'izany zokerika zany dia andao mba hitady an'izany. Zay ilay Lazarosy zay. Misy zavatra mahagaga, manao zavatra mahagaga ny Tompo ary zay no zarainy eto satria miasa amin'ny fiainan'ny tsirairay avy indrindra amin'ny fiainanay. Tsika zany samy mijoro vavolombelona. Raha ohatra hoe tsy mahafantatra ny Tompo ianao tsy nandray an'i Jesosy, ahoana moa no ahafahantsika mitovy azy fa zay ilay vavolombelona dia Jesosy mitoriana satria hitanao amin'ny fiainanao zany ny fiasany, ny fanehoan'ny voninahiny dia te hizara, te hampafantatra ny olona hoe tsara io Jesosy io, mahery io, mihaino vavaka, mamaly vavaka, fa tsy hoe olona izay tsirairay avy na hoe zako, Mama Felicia araka ilay teny teo raha tsoina ianao zany hoe ho afahana amin'ny vatana ohatr'izao indrindra ny hoe any amin'ny tobo mivantana any Madagasikara dia tsy hitady an'ilay hoe miteny amin'ny alalan'ny mpanompo moa zany ny Jesosy dia andeha hijery an'izany na ny mpanompo vavikeliny io, na ny mpanompo lahy-keliny, na amin'ny olon-dehibe, na amin'ny zaza. Dia izay ny hoe hiazakazahanao fa ianao mihitsy zany no hitady an'i Jesosy dia ho afahana. Misaotra ny tompontsika fa efa miteny izy amin'izay dia isaorana ny tompo satria azavaina amintsika foana fa ny fanahy masina no mampiteny aminay mianadahy eto zany tsy mifampizary zay ny amin'ny teny inona ny teny ho ambaranao dia inona ny teny ho zaraintsika miaraka androany fa samy meny fanahy masina izay teny tiany ampibebahana sy fampaherezana. Dia isaorana ny tompo fa ampifanarahany foana zany satria ny tompo dia tsara
ary tsy tia ny fifangaroana zany, tsy tia ny tsy filaminana. Ny filaminana zany a no mety tompo indrindra fiadanana ozy izy mbeko anareo ihany koa. Dia hamaky alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo, dia hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika. Zay zany ampatsahivana ihany handray fanasan'ny tompo tsika avy eo a. Fa alohan'izay dia tsara azavaina foana ny tenin'Andriamanitra. Zay zany izy ilay tenin'Andriamanitra dia Jesosy ihany zany ilay azavaina. Zay ilay hoe raha anatiny eto ianao a dia handray an' Jesosy aloha fa tsy handray zavatra hafa ankoatr'izay. Ka zay ilay izy hoe tsy maintsy mijery ny tenin'Andriamanitra raha ny tsara ianao zany ny fanazavana ny teny teo dia nalaina tao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy a, dia tenin' Jesosy no nonraisiny teo mihitsy ary. Fa eto zany a dia ao amin'ny Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa ny andininy 15 ka hatramin'ny 1:10 no vakiantsika. Dia anao vavaka foy tsika alohan'ny hangataka ny fanamasina, alohan'ny hanazavana ny fanamasina zany teny zany. Vakiako sady zany a ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy 15 ka hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy, dia tsy nataony ho zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany, tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nana-tarehy ho olona izy, dia nanetri-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany no nanandраtan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na any an-danitra, na etỳ an-tany, na ny ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen. Vavakantsika tompoko, eny iray eo, misaotra anao izay ny amin'ny teny, misaotra anao ny amin'ny fotoana androany. Ianao tokoa no mahatanteraka ny fotoana, tsy avy aminay olombelona izany fa ianao no efa nandalo izany, ka tanteraka izany ankehitriny. Isaky ny asabotsy hariva tahaka izao dia ataonao tanterahana izao fotoana fionana aminao izao, fanomezam-boninahitra anao araka ny teny eto tokoa, hanomezana voninahitra anao izany iray ka dia miseho ianao ankehitriny. Aoka tsisy afa-tsy ny sitraponao ny tanteraka, aoka tsisy afa-tsy ny feonao ny eninay, dia mitenena koa ianao araka ny fombanao aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny mpanomponao, ary indrindra fanamasina manjaka tanteraka. Misaotra Tompo, mihaino vavaka, mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia arak'izay zany a dia averina foana mareta amin'ny fianonana ny tenin'Andriamanitra, fa ilay teny a dia tsy iza fa Jesosy ihany. Aza mitady olona tsy ilay mitady mirakila fotsiny ihany zany, fa minoa ny teny. Ny teny a dia Jesosy. Any amin'ny Jaona voalohany izy miteny an'izany. Ny teny a dia tao amin'Andriamanitra ny teny, dia nalefany tetỳ amin'izao tontolo izao dia izy a dia lasa hoe zanak'Andriamanitra zany, lasa teny a, lasa Jesosy Kristy, lasa olona. Mbola averina eto ary izy fa ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra avy eo araky ny hanazavana fanamasina azy zany, ny ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy 15. Raisintsika sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Zay ihany aloha zany raisintsika. Eto zany a tena ohatran'ny hoe kadana mandidy ihany Paoly eto a, na tena mampirisika mihitsy hoe Paoly moa zany no miteny eto a. Azavaina amintsika foana moa zany izay ahafantarana ny tenin'Andriamanitra hoe Paoly a dia natsoin'ny Tompo a nisehoan'i Jesosy a, dia noho ny nahitan'i Jesosy izy a dia tena niova mihitsy a, dia lasa nijoro vavolombelona, dia nitory. Paoly zany a izay arak'izay foana izy hoe nitory izy a, lasa nijoro vavolombelona, dia nandeha nitety an'izao tontolo izao a, dia indrindra ny taty amin'ny faritra Eropa zany a, dia nanome
taratasy tamin'izany tsisy an'izao YouTube zao. Ohatran'izay mahatonga an'ilay manintsika no mifampihery amin'ny YouTube, amin'ny réseaux sociaux zany dia tsy nisy zany taloha fa tamin'ny taratasy. Fa nisy ny fanoratana taratasy dia nanoratra taratasy izy nandefa taratasy tany a Philippe ho an'ny olona tao Filipianina zany. Izay mahatonga an'ity hoe Filipianina toko faharoa. Taratasy nalefan'ny Paoly ho an'ny Filipianina zany dia izay fiangonana naorony ihany koa izy. Izy nandalo dia nitsangana ny fiaraha-mivavaka dia mampahery izy satria tsy afaka ny eo foana. Eto zany dia efa mampirisika antsika sady fa na dia tsy eo ary ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fanahy masina eo amin'ny asa izay efa natsangana amin'ny toerana izay nametrahany azy zany. Jesosy no miasa amin'izay. Aoka ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Misy zany saina tokony ao amintsika. Minona ny teneniny hoe aoka aminareo izao saina izao, aoka aminareo izao fijery izao. Izy tsy ny tena aoka aminareo izao fijery izao, aoka aminareo izao fomba fanao izao. Fa saina, ny saina mihitsy zany ilay saina izay ieritreretantsika olombelona tena tiany mipetraka ao anatin'ny saintsika mihitsy zany fa hoe tokony ataovy ao an-tsainao. Zany ohatran'ny hoe eto zany fiteny tamin'izany nanoratana azy fa raha ny tiany Paoly tenenina amin'ny fiteny mahazatra amin'izao fotoana izao dia hoe ataovy ao an-tsainao mihitsy fa zao ny zavatra niseho izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Izao ny zavatra tao anatin'ny sain'i Jesosy. Dia tokony hisaina tahaka an'i Jesosy Kristy koa zany tsika. Dia raisiko ilay anarana hoe Kristy Jesosy. Mbola hijery an'io tsika rehefa avy eo fa manazava sady. Eto Paoly dia tena niteny mihitsy hoe Kristy Jesosy. Ilay anarana Kristy Jesosy io io ilay antsoina hoe Yeshua Masia. Fa nisy fanazavana matetika izay fa mila hazavaina ihany hoe indraindray hoe fa maninona no miteny ry zareo hoe Yeshua Masia. Rehefa mivavaka sy ny antson'ny fanahy masina teo ny mpanompin'Andriamanitra dia miteny izy hoe Yeshua Masia. Misy koa natao hoe Adonai na Elohim. Ny Adonai moa zany tonga dia efa zavaina sady fa zany natao hoe amin'ny teny hebreo hoe Seigneur na hoe ny tompo. Satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy dia ny teny hoe aza manonona ny anaran'Andriamanitra ao dia teo amin'ny jiosy dia natony hoe Adonai zany ny tompo sy ny hoe Elohim. Anarana nametrahana an'Andriamanitra koa zany ilay mpamorona an'izao rehetra izao. Io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe Dieu. Elohim dia amintsika teny amin'ny malagasy izy nataontsika hoe Andriamanitra. Izay nanandikana azy zany amin'ny fiteny malagasy. Ny Dieu na natao hoe Andriamanitra dia Elohim na Adonai ny tompo. Fa ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra izay Jesosy Andriamanitra mihitsy ny tonga nofo izy io ilay atao hoe Kristy Jesosy. Ilay Yeshua Masia amin'ny teny hebreo ny Kristy dia antsoina hoe Messia. Ny Messia zany amin'ny dikany zany rehefa raha mamaky tsara ny fanazavana ianao afaka mijery ianao amin'ny dictionnaire na amin'ny toerana hafa dia izay ilay antsoina hoe voaositra. Izy ilay nosoran'Andriamanitra ho tonga tetỳ amin'izao tontolo izao zany mitondra ny fahotana ny olona, nafaka ny olona amin'ny fahotana. Io ilay tadiavin'ny jiosy hatramin'izay, ilay nitoriana izay nahatonga an'ilay fanazavana teo amin'ny Lazarosy teo. Rehefa tena tonga Jesosy satria io nandrasan'ny jiosy hatramin'izay dia nanao fahagagana izy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty dia tonga ilay jiosy hoe mianakendry ity olona ity fa lasany amin'ny daholo indray ny olona dia andaontsika hoany. Tsy hitady an'i Jesosy izy fa hitady an'i Lazarosy dia hitady hevitra hoe ndao vonoina mihitsy io dia diso ilay fananganana amin'ny maty teo fa maty ihany ilay Lazarosy. Izany hoe nahatonga anazy nitady hevitra ndao vonoina io. Izay no namonoiny an'i Jesosy ihany koa. Fa izay fampidirana hoe ilay anarana Kristy Jesosy zany tokony fantatsika ihany hoe ilay Kristy no atao hoe Messia amin'ny teny hebreo atao hoe Masia. Ilay Jesosy natao hoe Yeshua amin'ny teny hebreo. Ka izay mahatonga an'izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy averina foana zany izay no antsointsika sy hanaovantsika ny asa. Hazavaina izay avy eo amin'ny anaran'i Jesosy fa tohizantsika ny andiny fahaenina. Dia inona nataony hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy na ilay saina tao amin'ny Kristy dia izao no teneniny hoe andiny fahaenina. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy dia tsy nataony ho zavatra ofikino na mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra.
nanana endrik'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany hoe Jesosy dian'Andriamanitra moa zany, Andriamanitra io zany mahatonga ny hoe fanazavana fohy kely ity zany mety hoe entre parenthèse hoe tamin'ny ao anaty fonosana hoe tamin'ny Andriamanitra any amin'ny Genesisy any nanao ny lanitra sy ny tany dia niteny mihitsy izy hoe izy zany nambomba hoe tsisy nina teo fa niteny fotsiny izy hoe misy mazava nisy de io le teny io no tenenany de nisy ny rehetra rehetra. Nefa io teny io rehefa resahantsika teo io le Jesosy Kristy. Ary rehefa avy eo izy de niteny hoe ndaotsika hanao olona tahaka ny endritsika. Zany hoe maromaro izy zany. Tsy niteny izy hoe za rery ihany efa nazavain'ny mpanompony izay koa amin'ny fotoana matetika fa amin'ny teny hebreo zay mahatonga an'le hoe Elohim dikany amin'ny teny hebreo afaka manontany koa ianao zany El moa zany atao hoe Andriamanitra foana ohatra ny hoe Betel tranon'Andriamanitra, Betlehem Bet moa zany trano fa ohatra hoe ny Raphaël Andriamanitra manasitrana dia Elohim Andriamanitra maromaro. Rehefa misy im ny mamarana ny teny hebreo dia tsy tokana izy zany, tsy anankiray fa maromaro izy ny ao. Zay hoe anaran'Andriamanitra ohatra hoe anaran'Andriamanitra tokana nefa izy zany tsy anankiray fa na ny hebreo ary na ny jiosy nanao an'io anarana Elohim io Tsika zany tsy hoe kristianina amin'izao fotoana izao no nanao an'io fa na izy zareo ary niteny mihitsy hoe Elohim maromaro zareo ny tao no mipety miaraka tao. Dikan'izay le Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Ilo hoe ndaotsika hanao ny olombelona tahaka ny endritsika. Dia na dia nanana endrik'Andriamanitra aza izy. Zay mahatonga an'izy hoe efa tao amin'Andriamanitra anie Jesosy io dia tsy nataony ho zavatra ofikiny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Io zany le fanatretena teo mila manery teny fanambana nazavain'ny mpanompony teo zay mahatonga antsika hoe mibebaka. Miverina manery tena dia aza mirehare ny amin'ny toerana men'ny tompo antsika tsirairay avy zany. Raha men'ny tompo toerana ianao na amin'ny ara-panjakana io na amin'ny ara-piarahamonina, indrindra moa zany amin'izao asa fanompony izao dia manery tena arak'ilay teny teo hoe raha misy na lehibe na zaza mpitenen'ny fanahy masina dia hajaina araky ny toerana nametrahan'ny tompo azy ny tsirairay avy. Tsy nataony ho zavatra ofikiny na mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Lasa tonga dia vakiako aloha alohan'ny iverenako kely eo ambony eo azafady amin'ny anaran'i Jesosy hoe 7 fa nofoanany ny tenany tamin'ny akany endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manan-tarehy olona izy dia nanery tena. Zay zany hoe tena foanana mihitsy ny tena. Zay zany le hoe ataovy anatin'ny sainao na zao no ataotsika ao anatin'ny saintsika manomboka izao dia aza mirehare tsony. Fa na Jesosy ary le zanak'Andriamanitra, le Andriamanitra dia nanaiky nanery tena dia nety mihitsy izy hitovy amintsika olombelona. Nanaiky olona izy izay nahatonga anazy ho tonga. Zay le hoe raha ho tantaraina moa zany lava hoe nanina izy na anjely no niteny tamin'ny Maria hoe hitondra zaza ianao. Hiteraka zaza ianao, hiteraka zazalahy. Dia le Jesosy lasa tonga olona izy mba natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Natao hitovy amin'ny olona zany Jesosy zay nahatonga anazy nanaiky ho tonga etỳ amin'izao tontolo izao. Ary rehefa hita fa manan-tarehy olona izy dia nanery tena. Lasa mitovy amintsika mihitsy izy. Zay mahatonga ny jiosy ohatrany hoe tsy izy io na rehefa hitany lasa olona zany Jesosy dia tsy nino ny olona. Zay koa mahatonga ny olona mahatratra ny fakapanahy. Hoe raha vao tena miseho amin'ny olona mivantana zany Jesosy dia zay izy le hoe le olona isehony iny no tadiavin'ny olona zany le mirakla le hoe ino Jesosy miteny amin'ny fanahy masina aminy izy dia zay no tadiavin'ny olona. Fa tsy le fanahy. Zay nahatonga an'i Jesosy mihitsy hoe aleo izy ho tonga olona mihitsy dia nanery tena. Raiso sady ny eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 amin'le Filipianina 2 ihany ahafantarantsika an'izay fanatretena izay zany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy. Zay zany efa manazava sady jereo tsara fa Paoly eto miteny hoe mampirisika ao amin'ny Kristy sady ilay Kristy ilay Mesia zany ilay Jesosy ho tenenina io dia
raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina. Miray fitiavana, miray fo. Zay le hoe Paoly no manafatra satria izy tany am-pigadrana mokoa tamin'ireo zany izy mandefa taratasy dia mba hoe miraisa saina ianareo mba hatanteraka amin'ny fifaliana satria tiany zany, zay no tena tiany tompo ny fifaliana io, ny firaisan-tsaina, firaisan-po, miray fitiavana moa izy miray fo miray hevitra. Io dia tena matoa tonga ihany koa zany iteny hoe vavaky dia tiany tompo ampiraisina amin'ny mpanompony rehetra izay miara-miasa, fa raha vao misy ny fisarahan-tsaina tsy mitovy hevitra dia devoly izay nefa manomboka miditra eo, tsisy fitiavana fa apetraky ny tompo amintsika izay mba ho handroso foana zany ny asa izay nandrahan'ny tompo amin'ny kristianina, izay le hoe Kristy. Dikan'ilay Kristy dia ny olona rehetra manara-dia ny Kristy dia tena hoe manaiky ny fampianarana izay omeny eto amin'ity baiboly ity zany. 7 amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana, azafady, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na amin'ny fiheboheboana foana. Zay zany tsy misy hoe zay sy ranona ny tena mety, na ny anay ny tena mety, na velao nareo any manao ankilabao ny hafa, na mihebohebo foana, fa rehefa tena men'ny tompo ny fanomezam-pahasoavana zany ny tsirairay amin'le fiaraha-miasa ao amin'ny antsoin'ny tompo antsika amin'ny maha-kristianina dia tokony tsy fampiandany fa iray hevitra ozy izy averiny eo aloha, miray saina, miray fo, miray fitiavana. Eo tena sarotra io zany amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo fa betsaka ny olona rehefa manomboka hiasan'ny fanahy masina ohatra na hoe tena hoe isehon'ny voninahitr'Andriamanitra manao mirakila dia lasa mirehareha dia lasa hoe ny anay ihany. Ny anay ihany no tena izy dia matetika io no mahatonga ny fampisarahana hoe aty ny tena izy aty ny tena misy an'i Jesosy fa ary tsy misy, fa tandremo moa izy fa lasa fiampiandaniana zany na amin'ny fiheboheboana foana. Fa aoka kosa samy hihevitra ny namany ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Zay zany ilay izy misy namana, dikan'ilay namana zany olona mandray an'i Jesosy. Ianao ihany zany mahafantatra hoe raha ny olona namana ny fahavalo moa zany atao hoe fahavalo dia Satana, ny devoly. Ny isan'ny namana tiana tenenina eto koa dia ilay olona tena hoe mpiara-miasa ao amin'ny tompo zany na ny olona izay nandray an'i Jesosy tena hoe tompo sy mpamonjy. Fa tokony handray hevitra ny namana ozy izy ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Zay nampianarin'i Paoly tamin'ny kristianina tany Filipiana zany satria arak'ilay fanazavana efa nataon'ny mpanompony teo afaka miverina miaina ianao zany tamin'ny fampibahana teo aoka hanetri-tena fa tsy ao anatin'ilay fiheboheboana sy fampandahiana hoe amin'ny voalohany matetika tena iasan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy ilay olona fa avy eo lasa firehariana dia lasa hoe izay tsy ara-iasa miretsy fa tsy iasan'ny fanahy masina. Tsy midika izany hoe tsy maintsy hoe miara-miasa amin'ny Satana ianao sy ny olona tsy manana ny tompo, fa izay olona hoe hihevitra ny namany mihoatra noho ny tenany ozy ny namany zany dia ilay olona hoe tafaray na tsy ny tompo hiara-iasa. Eo zany tiany tompo ambara amintsika foana hoe tandremo fa mila manery-tena dia izay nahatonga anazy teny eo ambany eo fizaka aloha 1:4 hoe ary aza samy mihevitra ny azy ihany fa aoka samy hihevitra ny an'ny namany koa. Ohatran'ny hoe tena dikan'izay izay mahatonga an'ilay antsoina raha ohatra zany hoe hevitra ho an'ny azy ihany. Eto dia izay no fomba nazavan'ny fanahy masina azy ohatran'ny tompontsika izao no hanazavany azy. Raha samy hevitra ho an'ny azy ihany za dia nandray an'i Jesosy za dia afaka dia mandray ny fanahy masina ahako dia efa vita batisa ahako dia hipetrapetraka amin'izay ahako. Tsy izay zany ny tenin'ny tompo tian'ny Paoly tenenina fa hoe nandray ahako dia hevitra ny namany dikan'izay andao hitory, andao hijory vavolombelona, andao antsoina ny olona mba handray an'i Jesosy koa. Satria raha tsisy izao fitoriana fizarana ny ten'Andriamanitra izao hoe za vonona hitory
dia ho very daholo ihany ny olona. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fitiavana ny namana, dia manery mihitsy ny fanahy masina ao anatinao, ilay fitiavana ny hafa zany a, manery hoe andehako a hitory a ilay famarina sy famasinana amin'ny olona anatiny sy ivelany fa tsara i Jesosy io. Zay no nahazavan'ny fanahy masina hoe aza samy mihevitra ny azy ihany. Raha ny hevitra ny anahako ihany ako a te zahako a hiaona amin'ny tompo a, dia mipetrapetraka tsara dia hitady an'Andriamanitra, fa aoka samy mihevitra ny an'ny namany koa. Mihevitra ny an'ny namany a, dia izay natao hoe fitoriana ny filazantsara. Filazantsara dia Jesosy a, tsy mijanona ho ahery ihany a, fa hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hozy izy. Dia izay nahatonga ny Paoly ao ambany hoe aoka ho ao aminareo izao fisaina izao, dia izay ao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fa nazavaina teo moa zany a, ny amin'ny andiny fahaenina sy fahafito ary fahavalo vakiko izy alohan'ny hidirantsika andiny fahasivy anaran'i Jesosy. Na dia nanana endrik'Andriamanitra aza izy a, dia tsy nataony ho zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetsi-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana. Raha ny fanombohan'ny fotoana zany sy ny fizarana tenin'Andriamanitra teto a, dia misy olona raha mahalain-daina ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra dia hoe lava zany tenin'Andriamanitra zany. Fa eto a, ny fototry ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra androany a, dia eto amin'ity andininy fahavalo ity. Zany hoe raha ny tena izy zany a, raha olona tsy maritra, zany hoe miditra any am-piangonana tonga dia ny famantaranandro no jerena hoe oviana ihany lava resaka zany pasteur zany na ny fotoana, fa eto a dia hatramin'izay zany ohatra hoe hatramin'ny nanomboana teo, sanatria tsy hoe tsy niteo ny tompo a, fa mbola fampidirana ihany daholo ihany koa, fa eto ny tompo no tena miteny, dia nanetsi-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Mafy zany a, zay ny tena fanetretena nataon'i Jesosy. Zany zany ilay saina natao amin'i Jesosy hoe nanetsi-tena izy a, inona ilay fanetretena nataony a, nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Zany a, fahafatesana zany mampatahotra ny olona zany. Raha vao resaka fahafatesana no resahana dia miembotra daholo ny olona, ary zany a nahatonga ny tantara tany amin'ny faraotany. Raha hitantsika ny hoe ny piramida sy ny rehetra rehetra hoe fasana ngeza be, hoe nasitrika sy natao mihitsy ny fasana ngeza be, nafenina tany ambany tany, natao mihitsy zany ny zavatra maro mba arovana ny fahafatesan'ilay olona. Na efa maty zao ary dia mbola asiana sarcophages ny karakaraina mihitsy, satria tamin'ny fahafatesana natahotra mihitsy ny olona. Fa Jesosy tsy natahotra fahafatesana. Zay zany a rehefa tenin'ny tompo eto hoe aza matahotra fahafatesana. Izay mandà ny tenany hozy izy a, dia ho very ny ainy noho ny tompo a, fa atolora ny tenantsika. Aoka isika samy hizaka ny hazo fijaliana ihany koa izy a, ny zioka izay nomen'ny tompo. Dia inona n'ilay zioka nomen'ny tompo a? Fahafatesana io. Eo a, efa ny fampianarana matetika koa omen'ny mpanompony zany amin'ny Mama Felicia mijoro vavolombelona matetika izy a, ary miteny fa tsy hisy intsony a ny fatahorana amin'ny fahafatesana rehefa ao amin'ny tompo ianao. Raha mbola matahotra ny ho faty ianao a, dia mbola mila afahana. Fa ao amin'i Jesosy a tsy hisy intsony a ny fatahorana fahafatesana, tsy maintsy andeha amin'izay tsika. Raha mamaky tsara ny ao amin'ny Paoly eo tsika, ny Filipianina toko voalohany amin'ny toko Filipianina io a, amin'ny toko voalohany dia miteny mihitsy ny Paoly hoe ny fahafatesana zany no tena tiako alefa noho nareo a, noho ny mbola hoe hijorona vavolombelona aminareo, dia mbola eto ihany aloha zany a miasa noho ny tompo. Fa ny tiany mihitsy zany a, tsy matahotra mihitsy izy no faty. Dia izay ilay izy hoe tandremo a ny fatahorana fahafatesana ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Zay ny Jesosy zany tsy natahotra fahafatesana, fa nanolotra ny ainy, ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia inona no teneniny? Dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana tena namafisiny mihitsy. Tsy nijanona teo amin'ny fahafatesana fotsiny izy, fa ilay fahafatesana taiza hozy izy? Fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga an'ilay eto zany ny fototry ny fampahirizana androany. Androany tsika dia hoe handray fanasan'ny tompo. Dikan'ny fanasan'ny tompo a, dia talohan'izy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, fantany izy hoe ho faty, nanolotra ny tenany a, indrindra nandatsaka ny rany. Nanolotra ny teny teo amin'ny hazo fijaliana izy a, dia nandatsaka ny rany a teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nomboana Jesosy a teo amin'ny valahany a,
dia rano sy rano no latsaka tao. Dikan'izay le rano sy rà izay hitan'ny olona teo samy nahita daholo ny olona dia zay le fanadiovana antsika amin'ny rano sy amin'ny rà. Ao anatin'io zany tsy handeha lavitra indray androany ny amin'ny batisa fa diovina amin'ny rà sy ny rano izay tao amin'i Jesosy nandalo tamin'ny fahafatesana nidina tany amin'ny fiainantsika mihitsy Jesosy dia nanao an'ilay fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana mba ho fanavotana antsika. Izay mahatonga ny hoe raha ho tsaroana teny Jesosy satria niteny tamin'ny mpianana izy alohan'ny ho faty teo, alohan'ny nanolotra ny tenany, izao hozy izy natao fahatsiarovana anahy. Teny tamin'ny mpianana iny dao antsika hanamboary toerana hoe za namboary toerana fa tonga indray zao ilay fotoana izay ho fahatsiarovana amin'ny Pasika. Ny Paka sy ny Pasika zany dia ho fahatsiarovana tenenin'Andriamanitra tamin'ny namoahana ny zanak'i Ezipta tao amin'ny zanak'Israely tao Ezipta azafady. Dia teny mihitsy ny tompo io no fety voalohany ho fahatsiarovana ataonareo. Dia Jesosy tena nakasitraka sy nanao an'io. Ny fety faharoa dia ny fetin'ny Pentekosta. Izay nankalazain'ny mpianatra koa ny irotsahan'ny fanahy masina. Averina kely eto foana zany fa Jesosy tsy niteny hoe fety eo na ataovy ny fahatsiarovana ny amin'ny andro naterahana. Tsy voasoratra ato mihitsy zany, raha mamaky ianao tsy niteny mihitsy Jesosy fa ny teniny dia hoe izao natao fahatsiarovana ahy ny nanolorako ny tenako teo amin'ny hazofijaliana. Dia izay ilay izy hoe dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana. Io zany izay ilay hoe fototry ny izao fampaherezana izao. Handray fanasan'ny tompontsika avy eo dia aoka ho tsapanao mihitsy zany. Rehefa nandrain'i Jesosy ianao zany natao batisa tamin'ny ranobe dia tena ho tsapanao mihitsy fa Jesosy Kristy zany no fisainy natao anatiny na zanak'Andriamanitra na Andriamanitra ary izy tsy nijanona tany izy fa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana mba ho fanavotana antsika indray mandeha monja. Mbola fanazavana foana tian'ny tompo hazavaina matetika fa talohan'i Jesosy dia teo amin'ny zanak'Israely dia amana tapitrisany ny biby novonoina nalaza-drà satria izany no takian'Andriamanitra. Hoe apetrao amin'ny tanan'ny biby ny tanan'ny mpisorona dia eo zany lasa hoe eo no miteny ny zanak'Israely dia lasa ao ilay biby no mitondra ny heliny dia halatsa-drà iny. Fa noho ny tonga Jesosy indray mandeha monja teo amin'ny hazofijaliana no nalatsa ny ràny dia voadiontsika tsirairay avy. Izay nahatonga an'izy hoe tamin'ny taona fahafitopolo taonan'i Jesosy mbola nanohy ihany zany ny Jiosy hoe ndao satria Andriamanitra ny teny eo amin'ny tempolo ihany no natao io sorona io na tany amin'ny taberna kely zany. Fa ny ravan'Andriamanitra mihitsy io dia tsisy intsony hatramin'izay zany tsisy intsony ny sorona nataon'ny mpisorona be zany tao amin'ny tempoly. Vitan'i Jesosy indray mandeha izy efa niteny izy hoe ho rava io ka izay no tokony finoantsika zany. Eto zany dia miditra amin'ilay hoe finoana amin'i Jesosy amin'izay hiditra amin'ny andininy fahasivitsika ahafantarantsika mihitsy hoe iza marina ary zany ilay Jesosy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika dia ny ràny ho fanadiovana. Dia aza gaga ianao fanazavana foana eto raha hoe rehefa misy ny fivavahana alohan'ny rehefa tena nandray an'ny tompo ianao zany dioviny tamin'ny ràny dia hoe misotro ny ràn'i Jesosy. Ny ràko izy ny tena fisotro, ny tenako ny tena fihinana, izay io fandraisana ny fanasan'ny tompo io. Andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Izay zany. Eto noho izany, noho izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, maty dia nitsangana tamin'ny maty dia noho izany lasa hoe efa tany andany tantany izy fa tiana naseho tetỳ tany tetỳ dia nasehon'Andriamanitra mihitsy tetỳ tany fa ilay anarana noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy Jesosy Kristy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Izay zany ilay anaran'i Jesosy io izy misy manao foana io zany azavaina foana fa misy manao ny anarany hoe Jesosy na Jesosy atao mifanampina anarana fa tsy fanampina anarana io. Anaran'i Jesosy io ilay Yesoa araka ilay teny teo fanazavana kely
Raha antsoina isika izany amin'ny malagasy hoe rakoto dia raha misy miteny amin'ny fiteny frantsay hoe rakoto dia tsy manaiky ianao, tsy izany tompoko azafady fa rakoto, izay ny fanonona azy. Eto izany noho ny fanjanahana nataon'ny Grika dia nataony hoe soloina ilay izy satria tsy mahazatra anazy ilay fanonona Esoa, na rehefa tonga moa izany ny fanjanahana dia izay tiany hanaovana azy eo dia teneniny hoe atao hoe Jesosy na Jésus ilay fanonona anazy fa efa neken'ny tompo izay. Izay nisaorana ny tompo fa io anarana izay tononontsika eo matoa izany mandroaka ny anarana aminaran'i Jesosy ho fantarintsika ilay anarana Jesosy io fa nekeny na marina na masinina fa amin'ny anaran'i Jesosy io ilay Jesosy tenenitsika izao dia io anarana ambony anarana rehetra. Na tsy manonona an'ilay Esoa ary, azo tonoina amin'ilay Esoa mihitsy izany raha izay koa no tiantsika tsirairay avy. Raha tonga ny fotoana hozy Jesosy hoe fanahy masina hoe tonoina Esoa amin'izay dia aza gaga isika izany raha ohatra hoe izay no tiany tompo hambara fa izao izy dia mbola nanamarina foana indrindra fa nanambara tamin'ny mpanompiny izy izany any amin'ny alalan'ilay mpaminany kely ireo hoe io anarana Jesosy io hanonona anao hozy izy. Ka tsy salasala izany isika satria nisy manontany moa izany, misy fanazavana misy manontany amin'ny YouTube, amin'ny mail hoe fa maninona nareo mbola mamonina Jesosy nefa fantatrareo fa tsy Jesosy ilay izy fa Esoa. Fa eto dia manazava izany amin'ny olona hoe matoa neken'ny tompo ilay izy ary raha efa mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy dia tena miala mihitsy ny devoly ary neken'i Jesosy io dia efa nambarany tamin'ny mpanompiny ary efa fantatra koa izany, mila mahafantatsa tenin'Andriamanitra koa. Izay ilay izy hoe tsy miandry mirakila koa izany isika fa ny tenin'Andriamanitra eto no miteny. Vakiantsika ilay izy hoe dia nanomezana azy anarana izay ambony ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handolehan'ny lohalika rehetra na any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany. Hitantsika fa nisoratana eto mihitsy ilay izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izay izany hamporisihana antsika izany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy koa izany io ilay vavaka atao rehefa avy eo alohan'ny handraisana fanasan'ny tompo. Miantso anao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia angatao mihitsy ny Jesosy ho tena hoe tompo sy mpamonjy. Fantaro izany fa io amin'ny anaran'i Jesosy io no andolian'ny lohalika rehetra hozy izy. Izay aloha rehefa mivavaka isika mibebaka na mitady an'i Jesosy dia mandohalika na any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany. Tamin'i Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ilay fahafatesana io dia niditra tany ambanin'ny tany izy fa ny lohalika rehetra na any ambanin'ny tany any nandohalika. Tamin'i Jesosy tamin'izy niditra tany ambanin'ny tany mbola hisy fotoana nazavan'ny fanahy masina amin'izay hoe naninona izy no tsy tonga dia niakatra tany an-danitra fa niditra tany izy nandritra ny 3 andro aloha. Dia tetỳ an-tany, efa nandalo tetỳ an-tany izy mbola hitantsika hatramin'izao ary any an-danitra ny any amin'ny Apokalipsy, bokin'ny Apokalipsy izay hazavaina foana fa Jesosy dia efa mipetraka eo ankavan'Andriamanitra, efa mijanona eo izy izany, efa miseho ny voninahiny hatrany an-danitra any koa. Dia ny lohalika rehetra any, ny anjely, ireo olona maro izay efa natsoin'ny tompo ka nasainy niakatra any dia mandohalika ao anatrehan'i Jesosy izany. Sy haneken'ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy no tompo. Izay izany manaiky an'i Jesosy ny lela mandohalika. Izay ilay hoe raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia mila miteny mihitsy amin'ny vavanao, amin'ny lelanao, amin'ny molotra ao fa Jesosy Kristy no tompo. Izay averina eto izany izy hamafisiny tsara mihitsy hoe ilay Jesosy Kristy Esoa Masia izay no tompo. Raha ity manko nadika tamin'ny teny efa teny gasy izy izao fa efa vakiana tamin'ny tena hoe ny fototra nanaovana azy dia ilay hoe Esoa Masia, ataoko hoe ataoko tsotsotra ilay izy no tompo no atao hoe Adonay ho voninahitr'Andriamanitra iray. Hoe tena voninahitry Elohim. Raha misy fiaraha-mivavaka maro efa manonona an'izany, efa tsy manao amin'ilay anarana io izy fa tsika mbola nitenenin'ny fanahy masina amin'io hoe ireo anaran'ireo dia eken'ny fanahy masina, eken'ny tompo ahafahany mijoro eo anatrehan'ny tompo izany fa misy anarana maro efa niteneniny hoe tandremo fa any Satana ny anarana sasany. Sy haneken'ny lehilahy rehetra hozy izy fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Izany hoe io verina kely ihany izany hoe voninahitr'Andriamanitra iray dia ilay Jesosy sy ny ray izaho dia iray ihany hozy izy. Ilay ray no naniraka azy ary
ny fanahy masina miaraka amin'izy ireo. Azavaintsika aminaran'i Jesosy zany any amin'ny raisitsika ny Jaona manomboka Jaona toko fa 4 zany amin'izay hoe ahoana moa zany le atao hoe anaran'i Jesosy, maninona no atao hoe anaran'i Jesosy Kristy fa maninona Jesosy efa niteny tamin'izany tamin'izy mbola velona dia efa niteny tamin'ny mpianatra mihitsy izy hoe izao no ataonareo. Raisitsika sady Jaona toko fa 4 ny 17 aminaran'i Jesosy hoe ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Izay mahatonga an'izy hoe niteny Jesosy amin'ny mpianatra tamin'izany, izy mihitsy no niteny eto amin'ny Jaona toko 4 hoe Jesosy mihitsy niteny. Izay mahatonga anazy tsy miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa amin'ny anarako satria izy miteny hoe zahako le Jesosy Kristy izao miteny izao. Na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Hitanareo fa mitovy mihitsy le teny Jesosy eto miteny, taria Paoly no miteny hoe mba ho voninahitry ny Ray, mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Tena mitovy mihitsy izany teny izany ho voninahitry ny Ray, hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Jesosy sy ny Ray dia iray ihany. 14 aminaran'i Jesosy raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany, amin'ny anarako dia zavatra Jesosy. Izay izy hoe rehefa mangataka zavatra manao vavaka dia faranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria izay no atao hoe manao sonia. Rehefa misy taratasy-mpanjakana na olom-panjakana no irahana dia miteny izy hoe amin'ny anaran'ny fanjakana izao izay no tonga eto. Raha misy an'ireny hoe ambasadera ireny izany fantatsika tsara hoe mitendrena ho any amin'ny firenena anankiray dia mandeha amin'ny anaran'ilay firenena izy dia ilay anaran'ilay firenena iny tsy ilay firenena no tena andehanany fa amin'ny anaran'ilay filoham-pirenena mihitsy. Manao sonia izy hoe amin'ny anaran'ilay filoham-pirenena izay manjaka amin'izao fotoana izao fa no maniraka anahy eto. Rehefa miova ilay filoham-pirenena iny dia esoriny koa ilay ambasador iny dia soloiny olona hafa indray. Dia amin'ilay anaran'ilay filoham-pirenena naniraka azy indray izy no miteny. Izay ilay izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay filohantsika, izy ilay any an-danitra any amin'ny anaran'i Jesosy ilay filohantsika io no andehanantsika androany any devoly anaovana ny asa rehetra. Fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tena, tsy mandeha amin'ny fahalalana fa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Izany hoe raha tanteraka izany ilay asa koa sy ny zavatra miseho dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy atao hanatanterahana azy. Ny andininy 20 amin'io Jaona fa 14 ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Hitanareo fa ny mpananatra, fanahy masina teneniny amin'izay izany ilay fanahy masina. Ny rahan'ny Ray koa ilay fanahy masina. Io ilay hoe fanahy masina Jesosy ny Ray miaraka ihany zareo. Telo fa iray miaraka ihany zareo. Fanahy masina koa izany izay mpananatra ozy izy. Irahan'ny Ray amin'ny anarako, amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa nanirahan'ny Ray azy. Eto efa tsy nirahan'ny Ray fotsiny hoe iny fa nalefan'ny Ray fotsiny koa amin'ny anaran'ny Ray koa. Ilay izy natao mintsika tsy manao hoe amin'ny anaran'ny Ray fa Jesosy misy miteny amin'ny anarako. Izay ilay ataovany anaran'i Jesosy izy no maniraka an'io fanahy masina io koa. Izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Izany nataon'ny fanahy masina. Etsika tsy mandeha lavitra loatra amin'ny fampianaran'ny fanahy masina fa ny amin'ilay anaran'i Jesosy no tena tiantsika lazaina sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izay ilay hoe rehefa mamanga ny fanahy masina, izy no mahatonga ny mpanompony maro mahita fahitana, mahita nofy na mampiseho fahazavantsaina izany amen'izay mpanompony fidiny amin'izay. 5 toko 5 ny 4 amin'ny ilay anaran'i Jesosy teo ihany tsara mafisina tsara mba ho fantatsika. 5 amin'ny anaran'i Jesosy, toko 5 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha ary mba haharetany vokatrareo mba homeny Ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Hitantsika amin'izany fa Jesosy rehefa mifidy dia ny rahany handeha hamoha izy sy haharetany vokatra. Jesosy mitahiry ny vokatra dia inona homeny Ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako. Verina foana izy na inona na inona eto izany dia mampirisika mahafaly antsika indray izany fa na inona na inona tsy nasiany tenenina hoe amin'izao ihany angatahana
Na rehetra ihany no vitan'ity fanahy masina ity na zao ihany no vitan'ny anaran'i Jesosy Kristy ity fa na inona ozy izy dia angatahanareo amin'ny anarako fa mitanterahan'ny Tompo zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andiny fa 120 amin'ny toko 5 ihany amin'ny anaran'i Jesosy 120 fa izany rehetra izany no nataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala izay naniraka ahy izy. Zany hoe misy olona zany manenjika ny herin'i Jesosy sy ny fanahy masina fa raha tsy malala ny Tompo dia tsy mandeha araka ny fahalalana ilay anaran'i Jesosy Kristy. Tsy handeha lavitra amin'io satria atao hoe amin'ny teny frantsay thème na endrika hafa zay zany ny fitony amin'io fa ilay anaran'i Jesosy no tena tiana ambara eto. Ao amin'ny toko 440 amin'ny Jaona ihany amin'izay zany alohan'ny hijanonantsika, alohan'ny hanaovantsika vavaka fanoloran-tena raha mbola tsy nandray an'ny Tompo ianao dia ho fantatrao tsara hoe iza ilay Jesosy izay hoe andolian'ny lohalika rehetra sy tonoon'ny lela rehetra dia ny toko 440 ny andiny 17. Toko 440 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Hitantsika fa averin'i Jesosy foana manomboka any amin'ny Jaona toko 4:30 efa miteny izy, miteny ampianatra tiany. Eto zany ilay zao ilay saina tian'ny Paoly teneny zao ilay saina tiany taon'i Jesosy tiana ho anareo koa. Averiny foana mpianatra tamin'izany ary ny mpianatra tsy tonga saina mihitsy raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty izy. Tany amin'ny lalan'ny Emmaüs rehefa nitsangana Jesosy mbola tsy fantatry ny mpianatra ihany hoe izy ity miaraka amin'ity. Fa taty aoriana vao fantany hoe tena ilay Jesosy no niaraka taminay sy efa niteny taminay. Dia izay ilay izy hoe angataka amin'ny ray ho anareo fa ny fady ary amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo. Izay ilay izy. Ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Izay ilay izy hoe misy hoe maninona natao amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy tsy teny aminareo intsony aho hoe mangataha amin'ny ray satria ilay ray zany tsy azo tononona foana fa izy tsy teny hoe teneno amin'ny anarako aho fa za tonga dia hiteny amin'ny ray. Izy zany eo ankavanan'Andriamanitra zay ilay ao amin'ny Apokalipsy efa eo akaiky eo foana izy mitondra ambavaka antsika. Satana koa eo foana, mila fantaro izay Satana dia miampanga eo akaikin'ny ray eo foana koa. Tamin'ny Job izy dia niteny an'izany mihitsy hoe jereo fa raha izao nataonao amin'io dia ho hitanao ilay izy. Fa Jesosy tena eo akaikin'ny Tompo, eo akaikin'ny ray mivavaka ao antsika. Zaho tsy teny aminareo intsony fa hoe efa eo akaikin'ny ray fa ataova amin'ny anarako dia zavatra rehetra angatahanareo. Andiny 7:20 zany tonga dia tohizantsika amin'ny Jaona toko 4:40 teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandraka ankehitriny dia tsy mangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangataha dia azo ianareo mba ho feno ny fifalianareo. Izay zany raha tiantsika ho feno fifaliana manomboka izao dia angatao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanafahana, tonoony amin'ny lelanao dia manekea an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fa ho feno ny fifalianao. Araka ny teny nanomboan'ny mpanompony teo, raha izao ianao zany vao tafiditra na mihaino taratara dia ny teny navoakan'ny mpanompony tamin'izy teo tena faly. Tena misy fifaliana hoe faly izay hozy izy fa tafahoana amin'ny Tompo efa nanditsiny. Tsy hoe androany ihany fa hatramin'ny tena hoe nanoloranao tena amin'ny Tompo tafavaray aminazy mahafantatra an'ilay anarana dia tena feno fifaliana foana fa mila mitandrina fotsiny izany dia voly tsy kely lalana mety mitondra fahatezerana dia mila mitandrina tandremo ny fieboeboana, tandremo ny tsy mijoro amin'ny fitiavana, tandremo ny amin'ny endrika rehetrarehetra amin'ny fanompoan-tsampy, ny fijangajangana. Izany no hitandremantsika. Fa natao zany ny fivebahana teo fa ho feno fifaliana ianao rehefa miaraka amin'ny Tompo. Ny andiny 4:20 no vakiantsika farany dia hivavaka isika hanao fanoloran-tena alohan'ny hanaovantsika ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Andiny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo
ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'iray ho anareo. Fizakana izy andininy fito amby roapolo amin'izay mazava kely fa ny iray mihitsy no tianareo satria ianareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Hitantsika amin'izany fa manamafy foana Jesosy na velony foana ohatran'ny hoe mamerimbery teny. Fa mamerina teny izany ohatra izy dia tiana hoe mipetraka tsara ao anatin'ny saina fa tamin'izany ary ny mpianatra tsy mety mahazo an'izy fa esorana ny tompo fa rehefa tonga ny fanahy masina, io fanahy masina io no tena angatahana. Fa raha vao tsy io ilay fanahy masina mpananatra eo, izy no hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra, dia tsy mijanona ao anatinao ireo Zay mahatonga an'ilay hoe raha misy fiaraha-mivavaka sy mandray ny fanahy masina dia ny ankabeazan'ny olona ary izay dia tao anatin'izany mihitsy. Tao anatin'ny 30 taona, 5 taona, efapolo taona mahery nanompo an'i Jesosy tao foana izany hoe ao anatin'ny fanontona fiangonana sy anaram-piangonana fa tsy nahita ny tena herin'ny fanahy masina. Mety mamangy ihany izy fa rehefa tena mandray an'i Jesosy amin'ny famasinana sy famarinana na hoe tena hoe tsapanao mihitsy hoe tia ilay Jesosy arahako dia araka ny teniny eo amin'izany andro izany ozy izy dia angataka amin'ny anaraka ianareo ary tsy milaza aminareo fa izao no angataka amin'iray ho anareo. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay teny fanazavana izay ingany ny tompo mampahery antsika mba hinoantsika fa izao fanasan'ny tompo izao dia izy mihitsy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izay efa nazavana tamin'ilay atao hoe tapany voalohany ny amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Tapany faharoa dia nanazavany tsara mihitsy hoe tsy misy afa-tsy Jesosy ny anarany no andohelena sy tonoon'ny lera rehetra ary io dia anarana ambony nomen'Andriamanitra voninahitra sy fahefana etỳ amin'izao tontolo izao. Ka dia mahereza hivavaka isika raha mbola tsy nanolora tena tamin'ny tompo ianao dia fotoana izao izany hanoloranao tena ao anatrehan'ny tompo. Afaka manaraka mivavaka ianao raha mihevitra ianao raha mbola tsy nahafantatra tsara hoe inona marina moa izany ilay Jesosy arahako na ilay fanahy masina io dia fotoana kosa izao hanavaozantsika ny fanoloran-tena mba handraisantsika ny tompo ary indrindra hananantsika ilay fifaliana araka ny teny teo, feno fifaliana rehefa miaraka amin'i Jesosy. Vavaka isika tompo. Eny tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teny, misaotra fanahy masina fa mampianatra anay ianao satria dia hainao tokoa dia nanetry tena ho tonga aty amin'izao tontolo izao nanaiky hitovy aminay olombelona kanefa dia ianao dia tena Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nisolo voina ary dia nanolotra ny tenanao teo amin'ny fahafatesana dia fahafatesana hatramin'ny hazo fijaliana izany Jesosy. Naloranao ny tenanao ho famonjena, fanadiovana ary ny ranao ho fanavotana anay. Eny Jesosy Kristy Tompo. Androany izay dia miteny aminay koa ianao fa amin'ny anaranao no andeolehan'ny lohalika rehetra any an-danitra, etỳ an-tany, hatrany ambanin'ny tany ary koa ny anaranao no tokony ho ekenay Tompo ny lela rehetra. Raha mbola tsy nanonona izany izay Jesosy, tsy nanonona izany aho raha misy ankehitriny mbola tsy nanonona, tsy nanolotra ny tenany ho anao dia androany izy raha manaiky dia manonona aminaranao Jesosy fa ianao ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ny tompoko, ianao ny mpanjakako, tsy manana afa-tsy ianao ianao ilay Jesosy Kristy, ny anaranao ambonin'ny anarana rehetra, ny anaranao ilay mahagaga, ny anaranao Jesosy mahefa ny zavatra rehetra ary ianao mitondra ny otako na dia maloto sy tsy mendrika ary dia raisinao ka dia velona sy diovinao amin'ny rano soa. Raha tamin'ny variana Jesosy tsy nahafantatra ny amin'ny tena anarana, variana manaraka olona araka ny efa nampianarina mpanomponao tamin'ny tapany voalohany ihany koa, manaraka olona na variana amin'ny anaram-piangonana ny amin'ny fombafomba dia mifono aminao Jesosy androany raha mazava Jesosy fa ianao ny anaranao irery ihany, ianao irery ihany no arahana dia manavao ny fanoloran-tena mifono aminao ny amin'ny tsy fahafantarana rehetra, ny amin'ny fanaovana tsinontsinona ny anaranao eny indraindray izay manao tsinontsinona ary manala baraka ny anaranao ary satria mitondra anarana kristianina nefa tsy araka ny sitraponao ny ataonay, ny fitondran-tena, tsy mahay manetry tena, tsy manam-pitiavana, feno fiavonavonana araka ny teny teo, feno fihebem-pona, fono aminao Jesosy, meo anay ny fanadihantena, meo anay ny fanadihantena tanteraka amin'ny fanarahana anao mba ianao no hitan'ny olona, ny voninahitra ao no hitan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay Jesosy. Dia sehoa ianao, sehoa mandrakariva ary engany nizan'iza androany
manavao ny fanoloran-tena nanolo-tena ho anao dia iseho ny voninahitra ao ka dia ho feno fifaliana izay miaraka aminao manomboka izao mandrakizay dia misaotra indrindra Jesosy dia hatreo ny fotoana rehetra indrindra amin'izao fanasana izay omenao anay izao. Ianao no manasa Jesosy, ny ranao tokoa ny tena fisotro, ny tenanao no tena fihinana dia manatrea anay mandrakariva, manatrea Tompo, manatrea fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia rehefa niomana moa izany ianao ny tsirairay avy rehefa natao batisa dia aoka hiomana hitsangantsika hamaky ny teny amin'ny nanorenana amin'izao fanasana ataon'ny Tompo izao izany. Hitsangantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alohany handraisantsika ny mofo hinanantsika azy izany asitritsika ny ranom-boloboka izay nomaniny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:20 vakitsika ny amin'ny 9:17. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisotro izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity ny tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Vavakitsika tompoko. Indray eo. Misaotra anao izay satria namindra fo ianao na mila heloka izany no asainay mijoro eto. Tsy noho ny fahamarinanay fa noho ny famindraponao noho ny fitiavanao. Dia nandray anay ianao Tompo ary dia niraisinao, anantona anao izao no atao fahatsiarovana hozy ianao ka dia hamasino izao famantarana ety an-tany ihany fa hamasino izany Jesosy mba hanadio anay, hanavao anay tsirairay avy ka ny mofo, ny ranao, ny ranom-boloboka dia ianao nanamasina azy, ianao no tena fihinana, ny ranao no tena fisotro ka dia handoro izay tsy hanao rehetra ao anatinay, hanala izay aretina, tsimboka aretina, valana aretina ary izay tsy hanao rehetra koa. Inona asan'ny Satana dia hosoronao izany ary diovinao amin'ny anaranao Jesosy fa hosoronay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra satria miasa foana ianao ary manamarina ny teny. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandram-piaviny. Raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Torak'izany koa ny ranom-boloboka dia raiso sotrointsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Voaly vavaka tsika tompoko. Indray misaotra anao ny amin'ny nanomezanao ny zanak'iray tokana ho faty teo amin'ny fijaliana. Tonga nofo, tonga olona, tonga tarehy tahaka anay Jesosy tampanay fa miaraka aminay foana. Dia misaotra ny amin'ny fanasana satria ianao no nanasa anay androany ka dia misaotra ny amin'ny tenanao. Ianao tokoa ilay mana avy any an-danitra izay omenao anay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izay ho fihinana, fanavotana, fanadiovana, hitondra tanjaka hery fahasalamana ny tenanao izay nohaninay.
ary ny ranao soa izay nosotroina Jesosy dia mandoro izay tsy anao rehetra ao anatinay inininony izany amin'ny fiainanay ao anatin'ny tenanay dia mbola dorana amin'ny ranao Jesosy ho any amin'ny variana rehetra afo ary roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa inona asan'ny Satana asan'ny devoly fa ianao tokoa ny asa amin'ny fiainanay manomboka izao mandrakizay. Dia masiny Jesosy ny tenanay tsirairay avy, masiny ny asanao izay anondrahanao anay voninahitra ao izany, izay dia fitaovana fotsiny ihany mpanompo tsy mahasoa ny tokony nataonay no nataonay fa ianao no miasa, ianao no manome ny fanahinao masina amin'ny zavatra rehetra, tanteraka ho voninahitry ny iray araka ny teny izay nambaran'i Paoly koa dia tanterao izany ho voninahitry ny naranao ireny ihany ianao ilay Andriamanitra ambony ny andriamanitra rehetra, tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ianao ilay masina tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Alleloia, alleloia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika tanteraka ny fotoanandroany dia isaorana androany raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny iray volana izany, mampatsiahivina ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa isaky ny asabotsy voalohan'ny volana ny fotoana fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny 7 ora alina aty Eoropa izany, fa isaky ny amin'ny 7 ora isaky ny asabotsy hariva dia ny fotoana fampaherezana ibebahantsika sy fampaherezana ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay tiany ambara mba hanovozantsika koa izany ny fahalalana ny tompo. Satria raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika dia ho variana havilivily ny tsy fahalalana izany ka manaraka fotsiny, manaraka olona ihany fa aoka ianao haharitra tsara amin'ny famakiana ny teny sy haharitra hiaino izany ny amin'ny fanazavana izay omen'ny fanahy-masina. Dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy izay mianadahy raha sitrapon'ny tompo raha mbola tsy tonga izy dia amin'ny heriny anio izany amin'ny 7 ora alina aty Eoropa no mbola fotoanantsika indray. Misaotra tompoko, manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia, amen.